Fafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vavaray feo dimy atilgo de goty manomboka isaky le filgody amin'ny ankapobeny de aveo izy manolotra zavatra zay de miresaka ka ataontsika saikitsika amin'ny tantara baolina daoany de iza ohatra le nitenena to ihany eny ary havana dia ny namantsika ao amin'ny aparatoko nesantsika amin'ny tantarany baolina antranga omaly de mirabatsika rehetra am'izao lalao ataony kanina izao zany hoe tena resakanina moa izy tia zany hoe azavaina amin'ny toetrany tsirairay hoe si tu veux avoir mon cœur parle moi de ce que j'aime zany hoe raha tiaka ny foko ianao baolina amboana ny fanafiana aloha rehefa aveo mety ho azonao hatramin'ny tanako ka lasa ty zany baolina voalohany de baolina ifanaovandry zareo malianina sy ry zareo isa moa izy ty zany satria soratra sy tunisianina soratra moa ny anarahanay azy eto zany de lasa ny baolina zany de le match c'est le match les gens jouent et le cuir roule zay zany aloha ny zava-misy akapobeny de lasa ny baolina nisy nandray tanana prends-moi avec la main ozy izy tu me taperas avec les pieds dia lasa nakabana le tovolahy raha tsy diso zay zany dikan'ity soratra ty hoe nandray tanana ilay mpiandro bozaka maty zay ve le izy rybandy akama hoe debout les témoins ozy hoe mitsangano vavolombelona de tsy eo moa Daniel ka de tonga de za zany no tsy maintsy maka ny fitantarana essentiel mazava satria sary tsy hita zany fa soratra no eto noho ny antony rahantsika mahalala mitomboka mijizy de mifarany grec de lasa ary le izy de tonga eo amin'ny fahadimy amby 20 minitra tsofo mibitra ny sofle tapitra ho ny lalao ahoana ny hevitrao am'izany namana Daniel de rehefa tsofo de aloha de mijanona aloha tsy mazava zany satria hoe est-ce que le sifflet le dictateur du gazon ny salasala inga zambianina raha jerena lavitra moa de ohatrany hoe mibandy akama zany ny bibitra fa tsy izy fa zambianina tsy nanaiky mpilalao inona ary ty mirava loha ty nganareo manao fotoana amin'ny vehivavy aty Cameroun de tsy namaly moa nga zambianina fa de natsony hoe verena raha mbola ilalao sady mitsakotsako be any ao andohany zao hoe souffle moi dans le trou tu vas pas avoir le sommeil ce soir tenin'ny sifflet zany tonga ndray ny eo amin'ny fahasivy amby 20 minitra faingo enina amby 10 sekondra nitsofony re mandeha ndray tapitra ho ny tsisy hevitra mihitsy de zao zany ny fanadiadiana mipetraka eo amin'ny CAF sy ny FIFA hoe ny soufflet maika hotsofina sans chronomètre maika iodina fa de zay ny zavatra antranga videogaga eo amin'ny lalao faharoa ndray de ry zareo ary zany feo aoko zany magaga fa misy subconscient mankany amin'ny Daniel ihany le izy dia ny lalao faharoa dia ry zareo Mauritaniana sy Gambianina miditra eo ambony kianja de mianonsa le téléphérique azafady ny speaker inona koa ary zany any aparatoko zany enotsika speaker mesdames et messieurs voici l'hymne de la République de Mauritanie parapapi pariparapipipipi miozongozon-do ny kapiteny Mauritanie hoe tsisy zany najanona mozika miteny ray mpanolotra mesdames et messieurs voici vraiment l'hymne de la Mauritanie parapapi paripapapapa tsy sofinay no adala tompoko fa le teo ihany zany miozongozon-do ndray ny gôlina mauritaniana Fantul cette fois-ci ça va être le bon facile capot politique vous pas mon petit ours
farany de hoy le mpitantara hoe tompoko lasy tompoko vavy tsisy hira-pirenena Mauritanie ato vidéo gaga zany tompoko a dis-moi ce que tu écoutes je te dirai qui est responsable de la communication. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vava ray feo 10. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizafa. Zay mandeha vahiny, zay manasa olona. Alasina hitanana lavilaka misy masa gotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Vaovao be! Andraminy Gino Icy. Zay zava-pisotro manaleta heta, vita avy amin'ny dité natoraly. Aruna, téléchargeable sur Google Play, acheté et vendez comme jamais auparavant. Vous avez un projet qui peut faire bouger les choses? N'attendez plus. Soumettez votre candidature sur startupper.totalenergie.com. Miarabantsika rehetra. Salama e. Ie, ny saika amboana azy. miaraba tompoko saika vombolana mifandisony saika atao kay filgoty teo fa ny antony zavatranga tamin'ny baolina tamin'ny omaly de aleo ino no natao mbola horesantsika eto ihany iny rehefa aveo de miarabantsika rehetrarehetra aloha ny alahelo moa de tsy nahita an'le supercoupe no tsy tsaka zao mba andefa message rehetra hoe mbola mandeha any nge baolina any akoatran'ny africain rehefa hijery rediffusion any satria zao ny nany tiako any mijery baolina be maty oy De mangatana zareo le tenin-dratsy alohantsika mba hifananja atao anatin'ny fandaharana rivotra. Hoan'izay atao mivadi-dravitra le izy satria gagabe le olona hoe teneno aloha inona le loha hevitra tianao tenenanao an'izay. Misy olona le miteniteny foana any anatina commentaire. Izay vo anatina commentaire gagabe zay sy mandeha kama eto fa tsangam-bolo fotsiny tena teny foana kosa ny volom-panjakana. Le ao anatin'ny commentaire na direct rivotra ao anatin'ny Facebook misy tena miteny-dratsy be nareo fa tena hiangaviana re tompoko aloha mba hifanatitsika rehetrarehetra eto koa moa zany tsy hoe zavatra ratsy no voiziny eto na zavatra bordel no voiziny eto fa aloha mba samy lamina daholo. Tsy ary Gottlieb zany. Ay tena teny ihany mihitsy. Ho anareo tanora fanahy tanora vatana tokoa hainareo hoe inona dika bordel. Ny avin'ilay teny étymologique eny dia azavainay efa manana traikefa. Azavainay efa manana traikefa kosa. Raha fahafantarana anazy aloha ohatra fotsiny zao hoe aloha ataoko hoe ohatra ny tenenako anazy zay mana ohatra hoe misy zavatra tsy milamina, tsy mihaja, tsy hoe zavatra mikorotana aloha fahazahoako azy. Azavainay le izy ny bordel moa zany de teny frantsay ny fiavian'izy io zany de toerana misy vehivavy be dia be mipetraka zany amina salon ngeza be anankiray de miditra ao ny lehilahy manam-bola de maka zay tiany. De le vehivavy zay tiany tsy afaka mandasa satria efa mivarotra ny atao ao zany hoe fivarotan-tena amin'ny fomba mihaja amin'ny fomba bordel amin'ny fomba zay tiana ny atao zany le izy de lasa hoe zay tiana no atao ny dikan'ny bordel fa toerana le izy tamin'ny voalohany zany zay. Fa misy tena miteny-dratsy be mihitsy de mba izy afaka manao hevitra fa le miteny-dratsy fotsiny tsy mety fantatray mihitsy hoe inona le anta moa zany fa le miteny-dratsy kosa tsy mety iny. Fa i Larisa tompony langre fantandreo le izy aloha amin'ny ankapobeny ady hevitra mipetraka tsy inona de lasa inona ty zany azo tenena ty tsy azo tenena aminareo koa fa zao teny tena manaratsy ohatra teny manopa de tsika afaka mamoaka dictionnaire hoe tiana ity ara-piarahamonina zay de zao ny anaovantsika azy nisy namana efa nresahako moa tamin'ny omaly hoe tokony hoe ho avy zany fa ny antony tsy miankina amin'ny gitarany zany de efa apetrako aty ty ka zany hoe miopy gitara de misy nga tsy hitanao miditry de tady rehefa aveo fa izaho koa ina loha hevitritsika de zao hoe ny andro vahiny sy tonga
ka sady voky no afaka didy raikitra satria zany laza lomaly io zany hoe isy namana Mihitsy hoe efa mitendritendry gitara sy ohatr' Ohatran'ny zany mahatsiaro an'le any dadabe le hoe le nisy mpamily teo ivelany. Ah, Le andao am'izay dadabe zany tamin'ny boky inona indray moa zao misy hoe ny andro vahiny tsy tonga ka sady voky no afaka didy raha tsy mahafaly mianaka ihany zany sa hoe Sany azona raha manao Tsy taona. mahafaly mianaka zao téléphérique ihany aloha no mbola fantatra. zany de zao Raha tsy na mahafaly nareo mianaka. amborosotrano any na nareo mandeha any anaty fiara zany ohatra ohatr'andromamy sary iza koa mandeha tômôbila am'izao Ry Karela, ry Dadatoyery, ry Ertina ry Rosiety, ka mitondra fiara izy mitondra tuture Tutura. tuture Ina tsy haiko na fiara le ba. bus de iraintsika ty ataontsika Francisy. Gôda? Ah? Le tuture avy tena izy. tuture i Arthur io de namatsika tery amin'ny Zazo. Ay, Efa any ivelany izy no mipetraka am'izao de izy no anisan'ny tena olona mpihaino rivotra tena any de ataontsika tononkira ray atsiarovako anao de zao miritsika de ataontsika am'zay faizatsika zay de nareo koa any an-trano samy manaraka nareo mitondra fiarakodia manala sorisory ho anareo tsy nahita ny réalité matrice Barcelone de alohantsika mihira ny tetsy maneno division tsika ao velitsy zany le tsy le bamba ao tsara sotra betsaka le zay Charles atraiky azafady Tonokirairay atsiarovako anao io lahira fa izay olona niaraka zaho sy anao vakiny sitara mangina ny vali izaho sy ny gitara no anisisa mandy Fululuno, fululuna, fululuno, fululuna. Hitako ianao omaly teo atratrany zalahy iny tsapako fafalifaly adinonao ny fahiny sento sorisori atitsainako amijorona matory ianarana no atrano fululuno fululuna fululuno fululuna tsy alahelo vemoa olombelona ihany raha matsiaro ny taloha mety ho lasa finay mizara roa ankehitriny ny lalatsika teo samy mazo sahiriny ka ny ho avy no jereo fululuno fululuna fululuno fululuna ambony tany ampiborositano Kopatano ang tutovlon le kady vato. Zany hoe Maria moa fa napitipitina feokira kely atao amin'ny ordile tefa tsy tendrena. manareo zay mijery sary de hitanareo izahay ireo ohatrany zany zany tarika maly eo raha nisy batalela ohatr' zany ohatrany zany 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 tarika zany voninahitra ifanomezana foana aloha rehefa mihirahira gitara zany de misy ny hira hoe afaka iraina eny borosina trano eny ampatsakana rano eny pilarina bidon jaune eny mpanamboarana ny simba tamin'ny jiro tapaka omaly eo ampiresahana ny coupe d'Afrique tamin'ny omaly sy ny sisa fa de zay any loha hevitritsika amin'ity maraina ity de hoe ny andro vahiny tsy tonga ka sady voky no afaka didy Kopatano no andraimbozy any Antsirabe any. Mihaino izy? Mihaino izy Raimbozy. rehefa avy eo ndray tsika vao mahisy hira sa sy tsika hira ihany ve
mahafinaritra ihany aloha zany satria zao hoe zavatra efa nahazo anay tam'le hoe miandro vahiny tsy tonga ka sady voky no afaka didy a nisy fotoana zany mariazy de le mariazy a nisy olona tokony tonga avy any amin'ny faritra de tokony ho 500 tsy korona mihitsy zany fa taloha tokony ho 500 eo zany le olona nasaina ao anatin'le toerana ho atonona tsara tamin'ny fotoana farany a nisy mariazy hafa mihitsy zay tsy hay aloha na tonga le hoe nisy mariazy amin'ny toerana anankiroa fa de lasa hoe le 500 avy any amin'ny faritra tsy tonga teo faritra anankiray ny Tsimitsimo le izy mba tsy tena koe Fianarantsoa de le zato le teto zany a tonga am'le lanonan'le mariazy eto a fa mihinana sakafona 500 efa nahazo mihitsy zany a de hoe sady voky no afaka didy satria tena hoe mihinana zay lany misy moa ny olona mankany amin'ny mariazy moa zany de tena sakafo ny dialiany ihany akoatran'ny fanotronana ny mpanambady de mampiseho akanjo tany Ambatondrazaka ndray koa de nisy mariazy tahaka an'izao toerana efatra no nandraisana ny olona nasaina ny olona nasaina de 4,000 mahafinaritra nge zany le ty ary de ty zavatra anankiray tena hoe mahafinaritra de helikoptera le mpanambady kaility aza manao kaility le zany miezaka ilahy de matao lan'zany l'hélicoptère maro le mpanjaka atsika tsy aiky nandeha inona ny zareo sambo ngama nisy tao kibotao ony rino tsy mitorotsisy profy nandeha inona izy tanto baliaka kibotao tena kibotao tokoa de bajaja fa le sary kosa ragnano zany le sarin'le amerikana ny hitanay aloha zany fa ny sary momba tsy ampy le maiky eny ohatrany hoe ny ray aman-dreniko zao tany Ambatondrazaka nataony mariaziny any nandeha tongotra izy nandeha tongotra tompotanika nindrom-painera koatrany RAC zao no nandehanazareo efa ndresaka zay sy le bandekamy iny fa ny syntaxe na ny fomba fandrindrano fehezanteny ry namako ny resaka le valivotaka no tsy tena nazava tamiko fa marina daolinge le resaka tsika nge daka tsy hita maso ny BDB tena izany nareo fa any Diogo rehefa manao mariage ka manao an'le mihodina n'iny tanàna iny na gasy na tompo tanàna de ozy ny olona nalazy vazaha iny zay satria ny fahazahoany zareo matetika tsinona vazaha foana no mihodina rehefa asehona ohatran'izany le izy koa ny fomba ohatranay zao tao trano resaka zany hoe misy fomba firesaka sasatsasany resantsika le teto zao za aloha zany de ampatsorana itenenako an'izany hoe rehefa manao resaka ambadika zany tahakany hoe io zao de efa vola daholo zany sisa tsika ty Antananarivo tsika mipetraka ety ny tiako tenenina miresaresaka tahaka an'izay fa rehefa tena dinihana ny atao hoe fierté maka olona Dego maka olona Majunga hafa ny azy ny fiataken'ny resaka rehefa resaka fierté kosa aloha ny mijoro sady antsika hoe manambola kosa aloha rehanina raha ohatra le misy kosa sy le misy an'izay vita ny Antsandro Gottlieb mihitsy izy tamin'le mariage fa tena manambola rangaha reny le ohatrany hoe le mariage le nasaina le ohatrany tamin'izany zany rehefa tena mandinika hoe tamin'ny mariage ny Ray aman-dreny zany zao za moa zany tsy teo satria tsy invité tsy anina fa nefa zany teny anjareo zany za koa mbola tsy invité tamin'izany mariage zaho fa manina de mihirahira ndray tsika aloha amin'ny firy zao mbola afaka 748 ho anareo le mijery anay mivantana de mahafinaritra anay foana ao anatiny hoe ny andro vahiny tsy tonga ka sady voky no afaka didy mahafinaritra foana moa zany aloha zany satria misy ihany koa ny tsy mahalala ny anaran'le izy ho anareo namana mijery n'ilay sary ao anatin'ny Facebook mivantana ny rivotra am'izao zany ka nareo le tokony akaty ity le baraboka anareo saika anantaniko anito kay fa ito koa baraboka ny anaran'ity say fantatrareo hoe baraboka tsy mbola tena naino an'izay nareo mbola tsy tena naheno ity akondro baraboka zay aloha ny fiantsonay azy zahay valivotaka tany Ambatondrazaka baraboka de akondro somary velondrirana zany hoe azo hohanina tsara izy ity rehefa eny am-potony izy de ohatrany akondro rehetra ihany fa de ny atao hoe karazany zany de baraboka efa maninona ali ty hoe katakatana eo akondro akondro fa maninona ary any manokatra ordi de ka logony jiramano mivoankato misy aparato fa misy aparato ty resaka ty ity baraboka ty afaka hohanina masaka izy rehefa le antony ohatrany akondro rehetra kanefa azo andrahoana izy ary tsara kokoa
dia ohatran'io izy rehefa andrahoina. Zany hoe ny atao anatin'ny rivotra mivantana ry hafa nao anareo miainy fotsiny a dia navoakako avy ao anaty aroko ilay akondro baraboka efa nivoasana. Ka io a dia tahaka ny fonctionnaire manao pataloha velondrirana io. Rehefa isoronao ilay pataloha velondrirana dia boribory any ao anatiny. Ohatran'izay ihany sy anaka mihinana baraboka ka hoe isorona velondrirana boribory any anatiny. Dia andrahoina izy ity, andrahoina rano mandifotra dia rehefa masaka ilay izy hafa ny tsirony ity. Tokony ho izy dia tokony asiako vanille izy ity. Fa tsy hitako nalehan'ny vanille chocolat. Eny potony tsiny mbola tsy azo anaovana izy. Chocolat koa mety. Izy rehefa andrahoina ve izy masaka sa izy manta? Ity raha ohatra ka herinandro talohan'izao no tena tsara amin'ity andrahoina ity. Fa ity zany le baraboka nividiko teny an-tsena fa tsy ny ao an-tokotany ity akory. Dia voasana le izy dia andrahoina dia rano mandifotra le andrahoina azy dia asiana anankiray tsy mivofy amin'ity ao anatin'le izy. Zay zany araka le resaka eniko azy ambadika zay misy endasina ny akondro sasany. Zao tsy tena mahay le endasina satria le banane plantain le mantamanta maitsomaitso zany le fanendy. Dia andramanareo ny mety koa ty. Karaboaka. Mety koa ty baraboaka ty. Karaboaka sa paraboaka? Paraboaka. Mety endasina io. Paraboaka. Paraboaka dia Arona dia Orange Madagascar dia Total Energy ary Gino no manoana ny fandarana. Misy tadio misy lalao baraboaka. Baraboaka. Efa ny any izarana ny zavatra hoe andrahoina sisisa tsy valana izy teo e. Ohatra hoe asiana ataovy tsara hono le hira fangaro isy mivarana valana teo e. Zay arola hira tsara ray mibozy satria efa tsy mahavita hira anankiray intsony dia aloha miresadresaksika miresaka hoe mahavita kosa miandro vahiny tsy tonga. Tsy mahavita tsony io. Ay 3 minitra ifampi hafa. Mahavita ihany fa hoe hatrany farany. Arabaina anareo président fédération. No mbola tsy tonga. Dia alohan'ny dokam-barotra dia ny andro vahiny tsy tonga. Ka sady vokony afaka dia zao maly zay niandra ny jira maro fa tsy tonga akory zareo fa tena niandra any ho tapaka le tapaka le jiro fa tsy tonga ry zalahy. Tsy tonga koa le vahiny eo maly. Fa tena zareo ny voamariko maly fa tsy niresaka baolina mihitsy tsika. Tsy nanome skôro mihitsy. Nanome atao anaty vaovao fa mety tsy nenina. Itsika aneo rehefa ianao rery nge tsy tsika. Ny zavatra azo ambara aloha ho an'ny mpanaraka ny baolina kitra satria kitra no resahana amin'ny kanina ankoatran'ny hoe 3-0 tany amin'ny prolongation ny Barcelona sy Real de Madrid. Tena kely ny baolina maty amin'ny kanina hatramin'izao aloha. Tena ny skôro ray ihany ny skôro 2 dia baolina voalohany. Ny baolina voalohany no roa no ray. Fa ny ankoatra iray no tsy misy no tsy misy, iray no ray, tsy misy no ny ray. Ny jiramainy aloha mandresy ny mpijery amin'ny folo tsy misy amin'izao aloha. Satria ny baolina rehetra tamin'ny 4 dia tsy nisy hitako mihitsy aloha ny any hatramin'ny voalohany. Ny antony amin'ny 3 sasany mahery 5 plops. Plops amin'ny fiantson'ny hoe maty ny jiro. Dia tsy azoko avoaka aminareo eto ny voambolana moa zany amin'ilay raha vao maty ny jiro satria tsy miteny fa za rery ny ao an-trano dia ao an-tsaiko le izy satria manjary fafanareo etsy amin'ny commentaire etsy. Za mihitsy angamba ny fafanareo eo raha misoratra eto fa le izy koa ane zany tena hoe raha niany zany aloha satria le sady voky no afaka didy voky resaka ihany koa mangataka ohatra hoe ampitiavana be ty teneniko ty mangataka ampiasa ny jirama rehetra mba hidina an-dalambe ngamba omena koa azy mafy ny atao mafy mahazo andrarona marina sady zay andro mba tia hijery Cap Vert sy Burkina Faso zany. Izany sao isan'ny lalao amin'ity andro antiny miditra amin'ny andro faharoa zany amin'ny fidinany amboaran'ny Afrika na ny Coupe d'Afrique des Nations. Eo koa i Cameroun sy Ethiopie zay ny match androany. Ty indray ara le hirany mahaleo le haiko ny préludany fa tsy toizantsika hatramin'ny farany. Makinina musuni boky mpanjakana. Zay metsika ka. Zay ambaka ny zokinay. Avansa fotsiny koa ny azonao. Zokinay manao zany eno tsara. Gitara ray tendreko za sy zokinay bôsiko naritra ny herinandro dia teneniko amin'izay izy. Avy indray mara eno. Eno tsara le izy zany dia sady mandeha mibasy mandeha ny fanomezana.
Maika zany tamin'izany classe de troisième nianatra an'izany. Misotro rano kely ary aloha. Ie, anao kafe kely aloha. Fantatrao ve fa misy pneu tsara sy mifanaraka amin'ny teti-bolanao? Tena matotra ve? Mbola tsy hainao marina ny pneu Nankang. Nankang tena azo itokisana, matanjaka ary maharitra. Nankang maro isafidianana ho an'ny fiara rehetra toy ny fiara fitaterana, taxi be, 4x4, fiara tsotra, camion, moto ary scooter. Na ho an'ireo mpifaninana aza sady afaka jifanao eny amin'ny mpanjara sy mpivarotra pneu manerana ny nosy. Mendrika ho anao ny Nankang. Tianao selfie amintsikinao fotsiny ve ianao? Ny fonction selfie souriran'ny Itel S17 mahavita an'izay. What? Vao mitsiky fotsiny ianao dia vita ny selfie. Ny batterie 5000 mAh sy ny écran 6,6 pouces an'ny Itel S17 dia ahafahanao makafy ny fitiavanao maka sary na amin'ny andro na amin'ny alina. Mividiana Itel S17 eny amin'ireo magasin Itel ary mahazo fanomezana. Itel, enjoy better life. Vao be! Andramny Gino IC. Zay zava-pisotro manalahitaheta vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2,000 monja. Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo. Te hiala amin'izao rano miakatra isaky ny havorana izao. Dia hoe tsy atao avy mihitsy ve izany ny orana? Tsy hitanao ve tsotra kely nefa vahaolantsika. Fako aritsika ao anaty kanalana eny tsy mampikirina ny rano maloto e. Izany mahatsetsina azy ohatry ny kanala Andriatany. Izany hoe raha any amin'ny toerana voatokana izany isika manary fako dia mba ho azy ny olana miasa ny kanaly velomy maro tondra-drano dia madio ny tanàna. Tandremo mahavoasasa ny fanariana fako ao anaty kanala. Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Offre promo, le bouquet magique jusqu'à 40 chaînes est à 30 milliards et le bouquet ultime est à seulement 50 milliards pour 70 chaînes. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg. Faites bien avec Gino, ajoute ni Gino Cola sy ni Gino Tropical amin'ny tavoahangy plastika lehibe dia efa azonao jifaina eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao. 10,3 monja. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isanandro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Maro tomboka fanampiasaiko fa France Cola foi ilaiko. Io tsara, io meva. Mora sady efficace, monsieur Moustika tsy tatrasy. Kaza mialama. Maniche. Si manepitro. Mandigny jusqu'à maraindraigny. Matola piramidana miaraka amin'ny France Cola. Maman, j'ai faim. Tu veux de la mortadelle ou du jambon? Maman, sandwich, du jambon. En plus, c'est du Chantecler. Oui. Les brochettes sont prêtes. Je peux avoir des ailes aussi? Merci. Hey, c'est Chantecler? Oui. Oui, Caradas, à moi les nuggets. Renard, c'est du Chantecler en plus. Les enfants, à table. Youpi, le poulet rôti de mamie. Le poulet rôti Chantecler de mamie. Chantecler, chaque morceau nous rassemble. Kuba Fensu, manolotra ora hoanao. Kuba Fensu, la hery ilainao. Canal+, disponible n'importe où à Madagascar. Tatoka ny amin'ny valo eto Madagasikara.
Mamerina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ity alakamisy 17 ny volana janoary 2020 sy 2020 ity ary manasa antsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RTG. Makasika an'ilay raharaha fanondranana volamena tsokosoko 720 kilao tatsy amin'ny nosy Komoro no ndeha anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity efa mandeha ny fifampirarana eo amin'ny fitondrana malagasy sy ny fitondrana komoriana na ny fitsarana marimarina kokoa makasika an'ireo malagasy mirahalahy izay voaroroy nitondra ity volamena ity miaraka amin'ilay teratany vahiny efa any an-toerana. Hatry ny talata teo ny minisitry ny fitsarana malagasy mitarika izany delegasiona izany saingy hatreto aloha dia mbola tsy nanome ny valiteniny amin'ny fanekena ny fitondrana ireto voaheloka ireto ody aty Madagasikara ho tsaraina sy ho atao famitorana ny fanjakana komoriana. Makasika ilay volamena ihany koa dia nanambara ny fanjakana komoriana fa aleo hita ny valin'ny famitorana alalana hoe aniza marina sy avaiza marina no tena niaviany ity volamena ity. Eo amin'ny resaka sosialim-bahoaka kosa nanambara ny tale jeneraly ny Instat raha nitafa tamin'ny mpanao gazety mpanjakana iray fa dia tsy mbola azo atao dia ambara fa mbola voafe ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha mbola tsy mihoatra ny 100,000 hoy ity tale jeneraly Instat ity ny fisondrotan'ny vidim-piainana dia mbola voafe izy amin'izany satria dia ambara fa manodidina ny 9 hatramin'ny 700 ny fiakaran'ny vidim-piainana raha mitaha tamin'ny taona 2020 sy 2020 lasa teo iny. Eo amin'ny raharaham-pirenena ny 12 janoary dia andro natokana ho an'ireo manamboninahitra saika maneran-tany dia nankalaza azy ity avokoa ny teto Madagasikara manokana dia isan'ny nankalaza izany ny teny amin'iny lapam-panjakana ny Iavoloha iny na ireo manamboninahitra miasa sy miandraikitra eny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha eny. Nandritra n'izany lahateny nataon'ny filohan'ny repoblika tamin'iny andro ny omaly iny no nanambarany fa ianareo no tandroka ary ny vozona miaro ny fandriampahalemana mametraka ny fiandrianam-pirenena noho izany aoka ianareo anana fitondran-tena mendrika sy madio ary mahitsy hoy ny filohan'ny repoblika mantsy anireto 10 ireto. Ijanona eo amin'izay raharaham-pirenena izay antsika sy ny manodidina an'izay andro ny 12 ny volana janoary izay tsy diso tamin'ny fanambarana ihany koa ny ministry ny 10 zany dia ny jeneraly Rakotonirina Richard tamin'izany no nanambarany fa aleo apetraka ny filaminana sy ny fandriampahalemana eto Madagasikara amin'ity taona ity. Nanamafy sy entitra ny jeneraly Serge Gelet fa dia tsy tokony hisy korontana intsony eto Madagasikara mandritra nyity taona 2020 sy 2020 ity aleo mifantoka ho amin'ny fampandrosoana ny firenena hoy hatrany ny jeneraly Serge Gelet. Izy raha teo izay nilaza fa dia salama tsara ary afaka ray volana sy tapany izy iverina andray ny andraikiny araka ny fanambarana izay nataony. Eo amin'ny pejy fanatanjahantena kanina 2020 sy 2020 izay tontosaina any Kamerona saika nahitana trangan-javatra hafahafa ny andro ny omaly satria dia tsy vita hatramin'ny farany akory ny lalao dia notsofon'ilay mpitsara teratany Zambiana. Avy eo indray dia niditra tany amin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety saingy niverina nantsony ny komisaire match hoe mitohy ny lalao tsy nety niakatra ikanja intsony anefa ny mpilalao Tunisiana nanoloana izany rehetra izany tsy maintsy nisy ny fiantrehana fivoriana maika andraisan'ny CAF ny fepetra rehetra makasika ity mpitsara ity sy ny hoavin'ny kanina 2020 sy 2020 ity izay tsapa ho somary mikorotana ihany raha tamin'iny andro ny omaly iny no jerena tamin'ny ty fizotran'ny kanina ity toy ny tsy fahatotosana ny hiram-pirenena Mauritaniana izay isan'ny lohan'ny lalàna ny FIFA izany rehetra izany andrasana araka izany ny fanapahan-kevitra ny CAF makasika an'ireo olana niseho tamin'iny andro ny omaly iny.
Ijanona eo amin'izay kanina zay ihany itsika anome ny voka-dalao tamin'ny andro ny omaly iny na izany ary dia niondrika teo anatrehany voromahery ny Mali tamin'ny tsarainy ohatra ry zareo Aigle de Carthage ny Tunisie, torak'izany ihany koa ny lalao faharoa niondrika teo anatrehany Gambie ny Mauritaniana ny Gambie izay samba ny mandray anjara amin'izany kanina izany ary dia izao nandresy ny Mauritanie rainy ohatra izao, torak'izany ihany koa i Côte d'Ivoire nandresy rainy ohatra izy ireo tamin'ny lalao nionany tamin'ny Guinée Équatoriale. Ankasitrahako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RTG tamin'ity maraina ny 13 janoary 2024 ity. Manambelo Serginio no tety amin'ny tantsoroka teknika bandeka marandrena aby kosa no nanolotra izany ho anareo manasa antsika rehetra trany anaraka tsy tapaka ny fandarana rivotra eto amin'ny RTG 9:40 mandrapiresaka tompoko lahy sy tompoko vavy. Seria leo be rivo baovao se rivotra fotsiny be zany rivo baovao araky ny hitantsika amin'ny sary zao dia tafiditra miasa atao amin'ny RDJ ny docteur Amanto ny olona namono baolina tamin'ny classico super coupe Mali aloha zany dia ny mpamono baolina rehetra ihany Barcelona sauvé par de Jong. Miaraba dokotera, miaraba tonga mialohan'ny anomboatsy iverenatsika amin'ny tafa sy dinika ato amin'ny plateauny rivotra dia tsara ny mampatsiahy antsika rehetra fa alao mba asiana fifanajana ny fanehoan-kevitra anatin'ny tambazotra ny RTG amin'ilay rivotra zany mba ialantsika le tsy hoe mba ialana fa tena janona le fifano le manompa zany amin'iny lafiny anankiray iny azo ataony maneho hevitra fa kosa alao tsy asiana tenindratsy ao anatin'izy marina mety misy ny zavatra matezitra afaka mampiseho ianao hoe tezitra amin'ny alalana fomba fiteny masika amin'ny alalana fomba fiteny entitra fa ny manompa alao tsy atao ny mitenindratsy alao tsy atao azo atao daholo zany rehetrarehetra zany hoe tena tsarariny kosa dokotera virus misy alina tany fa mivoaka maloto mivava zany vao maraina araky ny entsika sy hitantsika zao dia mbola miaraka amintsika eto ihany docteur Mantra fantanina PDB tsy voavaly mbola afaka manontany ihany koa nareo anatin'ny mivantana amin'ny Facebook dia valiana tenena amin'ny dokotera eto dia valiany dokotera tsikelikely tena omenanao mihitsy satria efa misy noty ihany teny aminao iny satria le fanontaniana zany ny fanontaniana le hoe aiza manao an'le PCR lay test io Covid raha eto Analamanga dia ao amin'ny village voara ny manao test isika dia PCR aloha zany nanaovana azy io lay ivadika antigène TDR rehefa avy eo mba tsy asa irana itsika itsony le hoe miandry valiny après 5 jours fa tonga dia 15 minutes après zany dia ivaly dia iny efa fandaminana efa karakaraina amin'izao fotoana izao ny any faritra lay Gene Expert no ampiasaina dia ny Gene Expert koa mivaly ao anatina ora vitsivitsy zany hoe indray andro dia mivaly ny any faritra zay mivaly ny satria betsaka manontany hoe ahoana ny test inona avy ny test atao ny anankiray manahirana fotsiny dia reto lay tompona orinasa izay mitady test negatif zay vao mahazo miverina miasa zay olona narary avy ao aminy dia hitako ohatrany tsy dia zay loatra ny fepetra ny raisy ministera amin'ny fahasalamana rehefa nanao test ny olona anankiray ka pozitiva izy dia omena azy ny fanafody sy ny toromarika hatrany amin'ilay hoe mijanona ao hatrany isolement ny ilazana azy mba tsy hoe confinement dia avy eo 14 andro aorinan'iny mahazo lay taratasy izy le hoe vita lay 14 andro tany tao an-trano tsy nandehanany voaka iny taratasy iny dia efa mahasolo an'ilay hoe negatif izy toko misy mandefa ato hoe nanao test tamin'ny 27 dia milazaka zareo efa efatrandro dia mivaly alina tamin'ny ala maly zany alina tamin'ny lasaka valy sady efa tsy ilaina tsony nefa marary dia iny le manahirina rere olona rehefa tsy nandefa le SMS lay mandefa an'io hoe mba dia miandro miasa andro manalina dia orazaina indray ngamba hoe rehefa mifoly olona voalefaso lay SMS retoko dia mifantaniana manaraka tokoa hoe raha oviana hono ny ankizy lasaka ny 20 taona no manao vaksiny eto Madagasikara
iny lay tafiditra ao anatin'ilay fanapahan-kevitry ny fivoriana ireo lay ao anatin'ilay mpikambana mijery de misaotra an'Andriamanitra tsika rehetra. De zay zany izy nilatsaka ny 20 taona fa izao kosa nefa reo lay mpianatra andeha hivoaka any ivelany tsy ampy 20 taona fa mety 17 taona de efa misy fepetra raisina anaovana vaksiny azy. Zay kosa aloha zany de mipetraka tsara. Ny anankiray manokana mihitsy zany. Misy zavatra tsy maintsy jerevana iny satria izy le tsy maintsy hivoaka any ampitan-dranomasina hianatra matetika ny andehanan'ireo tanora reo de omena fahafahana izy amin'ilay vaksiny zay ataony. Zany koa tsy midiko hoe jerena fotsiny zay latsaka ny 20 taona eto Madagasikara. Ny anankiray fepetra anankiray jerena koa de misy amin'ireo te hanao vaksiny tsy manana kara-panondro. De iny lay fa fanentanana ho any amin'ilay fanaovam-baksiny rehetra efa mifampizarahanay. Raisy ny olona raha mitondra indraindray izy mitondra kopy milaza fa feno 20 taona fa mbola tsy manana kara-panondro de efa misy fepetra raisina ahafahany manao vaksiny. De eto zany de mameantso an'ireo lay namana satria misy maheno ihany aza vezivezy ny olona fa rehefa tonga amin'ilay fanaovam-baksiny ataovy izay atateraka amin'ny vaksininy amin'izay fepetra efa nomenantsika tsirairay avy. Zany tsinona aminareo ao anatiny, tsinona nareo ihany koa manana cercle de qualité kely miresaka hoe mba tsy misy hena maso misy an'izay ao aminay. Tonga de efa eto zany de sady miresaka ihany zahay no ampahafantarina ny rehetra koa hoe zahay koa nge mba mifampiteny fa tsy mifanopa akory. Normal ve on le mangorangorana le avy manao vaksiny de inona zany tsy normal ao anatin'ilay izy. Io boka le hoe normal naka tsy normal nanao fa misy normal le toe batana mihitsy io. Ny zavatra azo atao de mihinana n'ilay fanafody zay tena asana tapaizana iny fanafody iny fa rehefa ny andoha ny marary de mihinana azy de miafana ny aretin'andoha. Rehefa ny any vanihana sy ny valahana no ohatra manekoneko de mihinana an'ilay fanafody de miafana iny manekoneko marary fa lasa misy effet placebo e. De iny zany tonga de tsoroko fa ndraindray tsy azo atao miteny anara-panafody fa anio ifona aminareo ilay ataontsika hoe paracetamol, efferalgan, dafalgan iny nohanina. Fa ny akoatran'izay lay tenentsika le hoe aspirine, anti-inflammatoire, tapamanga reny rehetrarehetra reny ry dafalgan ry tapamanga tonga de fahin'ny olona zay tsy hohanina reny satria reny lay anti-inflammatoire. Rehefa manao vaksiny mantsy de réaction inflammatoire no ataon'ilay vaksiny ao anatin'ny vatana. Raha ohatra tsika ka mihinana anti-inflammatoire de tahaka ny te andeha mafy ihany fa manitsaka frein. Zay ny antony tsy hinanana an'ireny. Ho an'ireo le manana tosi-dra ambony zay tsy maintsy mihinana lay apa-efatra fanafody kely anti-inflammatoire tonga de fantany na tsy teneniko ary tsy ko tenenina fa henony sasany de tsy maninona ajanona aloha amin'ilay fotoana anaovana vaksiny fa tohizanao izy 3 andro aoriana nanaovanao vaksiny. Ie, ary ahoana ny vaksiny rappel ho anareo efa vita vaksiny mihoatra ny 9 any ivelany serasera de tsy mandaitra tsony ny vaksiny mihoatra ny 9. Inona no havalin'ny dokotera Manitra azafady? Tsy hoe tsy manan-kavaly akory fa ny boka no hany boka no hany fa ny valiny ho resana amintsika eto fefanandray fepetra isika eto Madagasikara de izao lay nanao vaksiny tamin'ny volana mai tamin'ilay taona nanaovana vaksiny voalohany no efa tokony hanao an'izay raha tokony hanao fa ny akoatran'izay aza maika aloha fa mbola ho avy isika eto. Inona no tena mahasamihafa an'ireo vaksiny telo sa roa azafady? Misy manko le mila rappel nefa misy tsy mila sa diso zay? Io arakaraky ny ohatran'ireny le hitanareo le fanabeazana fandritrana fiainam-pianakaviana misy le hoe tsindrona 3 volana misy le apetraka amin'ny sandry 3 taona de ohatr'izay koa ny vaksiny. Ny Johnson de lako tsy lay tovolahy Ramsey Maly le niteny izy hoe Janssen de za zany te hiteny foana ataovy amin'ilay fiteny mahazatra marina fa lay lay fiteny tsinona Janssen de mety ho gaga indray nga vaksiny fahafiry indray zany fa ataontsika le hoe Johnson ihany izy mba ho matotra le olona miaino azy iny indray mandeha mitoraka ihany de vita. Ary iny complètement vacciné vao vita vaksiny de ame toromarika manontany foana ny olona dokotera inona ny tena tsara amin'le izy amin'ny fotoana mampirongatra ny valana aretina tahaka izao de zay azahoana lay hery fiarovana aingana no atao de raha asiana misafidy zany dokotera Manitra de le Janssen no ataony satria tahaka indray mandeha
dia efa milamina avy eo. Enasany tonga dia ka za ohatra zany zainsa mbola tsisy tamin'izay nanomboka nanao an'ilay anankiray le hoe Covax sy Covishield zany AstraZeneca natao tamin'ny volana May dia avy eo septambra ny rappel dia tsara koa satria tonga tato misy ny mpanao rappel hoe AstraZeneca ihany eo zany tsika zao misy torohevitra indray eo zany hoe tsara kokoa nefa ny ao anelanelany 3 volana sy 9 volana eo le tsika le manao nuance ihany dia anao zany anamafy ny vaccine raha samba voanao vaccine dia za zany miteny hoe ilay azahoana hery fiarovana aingana no atao tsy le endrasana le deuxième dose satria aza adino fa rehefa dose anankiroa no atao ny vaccine ohatran'ity tavoahangy anoloanako ity raha misotro n'ilay tavoahangy iray voalohany dia mbola tsy complètement vacciné zany fa tsy maintsy lany ilay tavoahangy faharoa dikan'izany ny azahoana hery fiarovana aingana no atao saingy tsy misakana ilay dinidinika atao ampitsabo alohan'ny vaccine zany misy dinidinika ambany chapiteau ao ka le anazy zany mba zay le olona mitovitovy amiko zany satria ny AstraZeneca anay zany septambra ny deuxième dose tato lamina be iny dia zao am'izay zany za satria ny resaka volana zao zay raha continue septambra octobre novembre décembre janvier zany tsika zao dia ohatra hoe février ve zany za inana andre mandeha am'izay hoe iny am'izay le boost sa iny amin'ny fiantso azy rehefa tonga lay afatra ny atao hoe boost matetika eto zany tonga dia amin'ny anarako manokana ny tenenako ny boost matetika demi dose fa azo atao tsara manao le vaccine demi dose ny lazany azy ry zareo asa hitanareo lay fanambarany ambassade de France manentana ny izay manana ny mahafrantsay azy anao an'izay lay troisième zay na eto Madagasikara izy azadino fa rehefa ao amin'ny ambassade de France dia tsy eto Madagasikara fa efa ny Frantsa zay ka za manokana zany zay efa resy lahatra zany amin'io roviana zany zao ohatra sa tsy voatery anao ho avy le fanambarany ho avy le fanambarany ho anay ohatra dia eo zany isy fepetra am'izay hoe zay navita tamin'izao ka hatramin'izao dia manao izy amin'izao fanamariana kely ony amina resaka le WC en village voir ony tena maloto be mihitsy ary ny fanamariana iny tonga dia raisiko za vo avany le tsika olombelona mihitsy re olona io lay fitaovana apetraka amin'ny mahavehivavy rehefa isam-bolana io indraindray atsetsiny olona any anatin'io WC atsika io mamenatra indraindray miteny izany fa tena isika menakavy ihany manetsina le izy asina sara iny dia asina flesy ary tsy azo raha maso nisy fotoana zany miresaka amin'ny olona hoe sao dia mba mety ry zalahy zao nanaovana azy rehefa miditra ao izy dia andrasany eo ambodin'ny varavarana eo aloha dia jerena rehefa avy eo zavatra tena ohatrany tsy mety zany dokotera ozy le ekipa satria misy ekipe d'hygiène miasa ao dia ny olana zany tena tsetsina fa zao kosa aloha efa nisy fiara-miasa niarahana amin'ny commune urbaine n'Antananarivo efa nandefa mpikarakara ry zareo zay inona filaza azy mitroka le zavatra tsetsinao dia efa mikarakara ry zareo ny apahany vita zany efa vita fa mbola misy apahany mbola tsy vita zavatra tokony hizarantsika amina zavatra ohatr' zay efa voateny mihitsy matetika amin'ireny supermarché na restaurant sy ohatr'izany dia misy olona roa eo mikarakara an'ilay izy mihitsy ary izy miteny mihitsy zavatra irahamonina tahaka an'izay voalohany faharoa fitaizana sy fanabeazana ilay izy fa hianja hono zany pozitiva dia sady mitsabo fa le aretikibony azy zany loatra be zany dia izy satria symptomatique zay fiseho sady efa tena mila raisina tanana zay le aretikibo vai aza mijanonao fotsiny hoe mivalana dia mivalambalana kely madinidinika eo fa matetika ny malany rano ao anaty aza dimy fa ny rano rehefa miavery dia manimba betsaka ny taova maro samihafa misy fanafody azo omenanao tsara eo zao hoe aiza ho aiza izy mipetraka raha manatona lay tobi-pahasalamana ianao dia lazao hoe mbola mandeha lay areti-pivalanana tokony misy fanafody hafa omenanao aiza hono no mandeha raha misy diso ny taratasy vaccine mivoaka amin'ny internet any amin'ilay vaccinodrome marina zany fa misy tena marina zany na ny date de naissance diso na le anarana misy diso na mifamadika ohatra hoe ny anazy hoe manitra ajanirina dia lasa hiajanirina manitra dia mila amboarina eny amin'ilay vaccinodrome manantona vetivetika eny mitondra ilay karatra dia amboarina eo ny eo la izy ny nandray ny olana tamin'ny ana manantona foana litsika efa niteneny zareo ana manantona foana fa ny namantsy zao ny olana ny any mivady vaccine ray ihany nivitako zay ny olana tamin'ny ana ray ihany misoratra ao fa tsy le anankiroa le voalohany tsy voasoratra fa vita anankiroa le voasoratra tsy voasoratra le voalohany ny mivadiko zay tsy voasoratra le faharoa
de makany amin'zareo efa nanafatra izy fa za kosa nanadina nanafatra zareo a sy efa manantona ty le olona fa iny zany eo de vita ary tsy milahatra fa misy am'le hoe mandeha amin'ny andaniny kely hoe misy ohatr'izao de eo am'ilay ordinateur misy base de données mihitsy a no tonga de manova azy a ilay tompony izy manko iny ady misy tondra karatra ihany ianao ny aradaratasy iny sisy ny ako zao tiako mafisatra docteur manitra ny any am'le tena pratika zany hoe ny olona rehefa tonga de adiadiny dokotera akoatran'le ao aminao tonga de sisy fa ny larisatry za tao telopolo a tena marina rehefa le tonga ao a miresaka kely aloha am'lay mpitsabo rehefa avy milahatra iny zany de miresaka antanina eo momba anao a sy ny toe-pahasalamana zay no antanina manana resaka misy allergie ve le olona manao ahoana ny ray aman-dreny misy fantanina tsy voatery hitovy fa maro be ny fantanina miseho vita iny a de misafidy an'ilay vaksiny vita ny fisafidianana vaksiny de manao ilay vaksiny vita ny fanaovana vaksiny mipetrapetraka amina toerana anankiray manokana miandry an'ilay 5 minitra iny no ijerevana an'le hoe vokatra mivantana sy aingana ao aoriana fanaovana vaksiny so de misy an'le hoe choc anaphylactique ny ilazana azy de zay no anaovana azy zay zany izy fantanina manaraka mipetraka tany le hoe manao ahoana zany ve mipalune pesta tsisy mijery tsony tena mbola misy mijery tompoko ary manentana mandrakariva fa ny aretina pesta eto Madagasikara de misy an'ireo ilay district mbola ataontsika hoe zary-monina any a ilay aretina pesta de tsara ihany sika manatona tobim-pahasalamana izay misy an'ilay ataontsika hoe atody tarimo na tangiky eny amin'ny ambany stenda eny ambany elika eny amin'ny fotope de aza manao ilay fahazarana taloha hoe didina vonantsy sy ny karazany fa manatona avy hatrany tobim-pahasalamana misy fanafody izay tsy manahirana mitsabo azy ny aretina pesta dia mora mitsabo azy fa mora koa ny fahafatesana raha tsy voatsabo izy ao anatin'le resaka le symptôme zay ihany tsy inona satria arakaraka ny toe-batany ny olona tsirairay de ny anazy zany aloha arakaraka ny amafiziny docteur mantra raha ohatra ianao zany resaka vaksiny ohatra ka tsy resy lahatra ianao fa eritreritra ao any a de aza midenka ampian'olona be de be mandefa zay le fepetra ilainao zay le fepetra tena ilaina zany alohany solidarité any amin'ny resy lahatra amin'ny vaksiny kokoa hoe atao ny vaksiny ny antony ane de izao hoe ny olana amin'ny finonom-poana sasatsasany a de misy mbola miteny foana fa hoe ny vaksiny zany de lasa kobay zao hoe sisisa on ne peut rien contre les statistiques ozy le raha noresahana tamintsika zao ny taremarika de niakatra ny isan'ny maty a tao anatin'le herinandro teo aloha teo raha oharina am'le herinandro talohany iny fa zao nidina ny isan'ny olona mitondra tsimikaretina midika izany fa lay forme grave de lasa ny fahafatesana rehefa tsy tsara fandraisana azy ataoko hoe tsy tsara fandraisana azy tonga de tengenako ny dokotera tena zay ihany miteniteny foana eo tonga de tengenako ny resaka dokotera manaitra foana zany nefa tsika rehefa ny olona vaksiny no be marary sy be maty eto Mada misy chiffre na stat manambaran'izany ve sa fandotona ny lohan'olona tsy ronany amin'ny fanaovana vaksiny fotsiny ihany le olona miteny an'izay asaina izy ho tonga ty le olona na ho tonga tena tsy marina zany na le any amin'ny hôpitaly resantsika raha hoe ny vita vaksiny tena betsaka miditra hôpitaly tsy marina zany tompoko fa ny marina de tsotra ihany ny vita vaksiny de afaka amin'ny atao hoe forme grave mety anao forme modéré farafaratsiny fa tsy tokony hiditra hôpitaly ary zany tena zavatra mipetraka matoa ny olona anankiray vita vaksiny miditra hôpitaly manana le aretina mitaiza izy a de le aretina mitaiza no mikorotana tsy maintsy andraikana fepetra eny anivon'ny hôpitaly fa tsy janonana fotsiny any an-trano zay zany tena marina mba raisana antsika de aza manaiky asa fotofoton'ny olona reny ny saina fa matetika koa antan'io io miteny io lo so de io nge mety efa vita vaksiny fa izy motifanina fotsiny za te hanampy ny olona mihitsy amin'ny fomba fanapa-kevitra anankiray ny olona anankiray ataontsika olona dehibe izy fa tsy ankizy kely miaino izy aloha manao ahoana ny fitaizana sy ny fanabeazana azy amin'ny resaka toetrany ao anatin'ny lohany inona ny maharesy lahatra azy tsy rehefa ohatra ianao ka misy fantanina tianao apetraka de apetraka ao tahaka an'izay de naheno zany izy zay de mandy ny tena irery aloha zao ny valiny azoko zao ny valiny azoko zao ny fanapa-kevitra ataoko rehefa tena maka fanapa-kevitra entitra ianao ka olon-dehibe matotra sy mieritreritra fa mitombona tsara ny sainao de ataovy am'izay zay tokony ataonao sy tokony tsy ataonao araka ny eritreritrao de le anankiray resaka anany ny vehivavy mampinono ve afaka manao vaksiny de aza vaiko farany ny bevoka ohatra zao le vehivavy mampinono ny vehivavy zany a mitovy amin'ny olona rehetra ihany a atao vaksiny izy fotsiny mampinono atao vaksiny izy a
dia misy hery fiarovana vokariny vatany ao anatiny ao. Dia tsy adinontsika fa io hery fiarovana antikôro io dia afaka manaraka ny nono makany amin'ilay zaza rehefa minono ilay zaza rehefa avy eo. Ndikan'izany io zany le 2 en 1. Vita vaksiny le reniny fa mahazo an'ilay antikôro koa le zaza minono. Ary manentana be dehibe ny vehivavy mampinono raha avy nanao vaksiny izy ampinonoy tsara ny zaza mba azo ilay hery fiarovana. Ary le lehilahy ve dia zao ho an'ny marary ndray kosa rehefa marary ny vehivavy anankiray ka ao anatin'ny hoe mbola mampinono izy indrindra forme modéré na forme grave dia ajanona ny fampinonona tompoko miandry mivadika any amin'ilay fampinonona amin'ny ronono hafa indray zany a fa tsy minono amin'ilay nonondreny. Ny antony tsotra ihany manaraka le nonondreny ihany koa ilay virus dia manjary tonga any amin'ilay zaza. Zay zany no fanamariana. Dia zao ny aza so dia nandeha indray zay resaka zay dia korotatsaina daholo ny mampinono rehetrarehetra hoe so dia zany efa tsy manao testa ka so rehefa tsisy fisehoana aretina tompoko dia tokony tsy olana zany a tohizana ny fampinonoana ny zaza. Dia aza mikorapaka aza de satria aza dino fa rehefa mikorotana ny saina dia miena be dehibe ny hery fiarovana tompoko. Rehefa tena mihaino zavatra be dehibe ao dia maiza manivana. Ao anandray hono ny api amin'le topasalamana tsy miaka. Vaovao be! Andraminy Gino Icy. Zay zava-pisotro manaletaeta vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny amivarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2 ariary monja. Sohid, mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Sohid, bateria matanjaka be. Mivarotra panneau solaire, skid solaire, bateria ana fiara sy moto. Sohid, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohid, malaza be, tsara be, matanjaka be. Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Offre promo, le bouquet magique jusqu'à 40 chaînes est à 30 milliards et le bouquet ultime est à seulement 50 milliards pour 70 chaînes. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg. Faites délire comme Gino, ajarote, ni Gino Cola, ni Gino Tropical, l'antavant plastique à l'idée, des phases, nos effets, ni nombre de vacha, mazajano, dimanzad stelorivar armouz. Ina est issue des graines de soja soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de votre palais. Riche en oméga 3 et oméga 6, l'huile de table Ina regorge naturellement d'antioxydants. Grâce aux nombreuses vertus nutritionnelles propres à l'huile de soja, Ina, l'allié gourmand de tous vos moments gourmands et gourmets. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave depuis 2003. Maneho maizy antsika, ny herim-potsika sy ny finiavantsika androso. Tsotra nefa tsara, miavaka amin'ny rehetra, mahatoky tena ary mahay mifandray. Mitsinjo ny ho avy ary manan-tena, fa ho velona hatrany ny fitiavantsika ilay tany aviana. Za Aigle d'Or, enao Aigle d'Or? Isika Aigle d'Or. Aigle d'Or, manandratra avo ny antsika. Maman, j'ai faim. Tu veux de la mortadelle ou du jambon? Maman, sandwich, du jambon. En plus, c'est du Chantecaille. Oui. Les brochettes sont prêtes. Je peux avoir des ailes aussi? Merci. Hey, c'est Chanteclair? Oui. Oui, Caridas, à moi les nuggets. Renate, c'est du Chanteclair en plus. Les enfants,
À table. Youpi, le poulet rôti de mamie. Le poulet rôti Chantecler de mamie. Chantecler, chaque morceau nous rassemble. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Tena mihitsy tokony miantso le anina le izy teo le hoe le misy le hoe nefa vao mifoniny sasany de zay vao le moa viral ao anaty vaksiny tsara ihany manamarina izy ny vaksiny polio a iny la indresahana hoe virus no alefahana zany hoe virus ray manontolo no alefahana tena tsy afaka ny tiana ho tenena am'izay zany hoe tsy mavita ny asa antsony ohatrany zavatra malefaka rehetra. Allo. Allo. Iny zavatra. Allo. Mahay miarahaba anareo atao minitra faly mandeha anareo za efa tia Tsirabe matabiliza de miarahaba manokana ny dokotera Manitra. Faly amin'ny tafanao satria ianao no andrazoko mihitsy fa misy zanako mianatra amin'ny université fa napitako teto fa tsy teto moa ianao fa efa tonga eto. Ahoana izy momba an'izay dokotera satria mbola amin'ny volana May vao feno 18 ans nefa ny hiditra hianatra angamba zareo amin'ny herinandro tsy haiko hoe zay programany any amin'ny fanjakana fa mampieritreritra le izy ohatrany hoe tsy mampite handefa le zaza hianatra satria hitanao ihany ny ankizy rehefa any amin'ny aina aman-jery manontolo tsy ho voafehy mihitsy ny mampinamana ny fiarahan'ny sakafo dia ahoana le momba le ankizy raha ohatra hoe feno 12 taona mihitsy ve zany vao afaka manao vaksiny sa hoe mba misy fandraisanareo andraikitra ho an'ny ankizy mpianatra université na tsy ampy taona dia tokony hanao vaksiny dia mirary soa dia mametraka ny ho antsika mpiarabelona zany amin'ny resaka vaksiny aza malaky hoe tsy ho an'olona zany fa tombontsoa antsika le mahavita vaksiny ary tena hoe milamin-tsaina fa ho an'ny olona zany dia le mahentsao dia matahotra nefa atao ve zazakely vao teraka menamena ary manao vaksiny BCG mazaka vaksiny dia ianao efa lehibe io ve fa ny olana amin'ilay gasy zany dia lomorona fototsina ho an'ny gasy sasany fa tsy hoe ny gasy rehetra koriny fa hafa ihany manao vaksiny dia misaotra indrindra tompoko. Tsy ho an'izay le eny amin'ny université ihany ho any resahako teo fa ny feno 12 taona me ohatra zany zao misy olona ny tarahina fa amin'ny volana inona ny ila zany avril izy feno 12 taona dia mbola tsy manan-karatra zany izy afaka manao vaksiny ve afaka manao vaksiny ho aminareo ary raha tsy diso eny Ankatso misy fanaovana vaksiny afaka mifampiresaka tsara amin'ilay ao amin'ny fanaovana vaksiny ny toedrarata zany absolu zay valin'izay tompoko. Miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko. Salama tompoko. Miarahaba anareo rehetrarehetra. Fanontaniana kely. Inona no azon'ny dokotera Manitra ambara mikasika ny Novavax azafady indrindrany fa ohatran'io ny vaksiny maharesy lahatra anahy sao afaka mba mitondra fanazavana bebe kokoa. Hatreto aloha zany dia tsy nieritreritira ny iresahana vaksiny amin'ny antsipriany isika. Zay mahatonga na dia izao kory aza heriverina hoe ny dokotera Manitra daholo ny zavatra rehetrarehetra. Misy zavatra ampitaina amiko sy alaina amin'izay mamaika atsika rehetra aloha fa misy zavatra amin'ny antsipriany ny ezahana tsy ho resahana aloha. Asa mety tsy afapoanao androany fa niezaka afaka miresaka entoko na anatin'ilay pejy. Miarahaba tompoko. Salama tompoko. Mitema mafimafy ianao azafady. Yo. Atao mafimafy kely. Izy io. Maheno fa ambanimbany ianao. Afaka antany kely fotsiny satria rehefa manao vaksiny ohatrana manokana zao avy manao vaksiny dia lasa faible iny moa zany efa hoe normal le izy. Dia raha ohatra ve ka amin'izao maheno ve tompoko? Maheno tsara maheno. Dia amin'izao dia hoe efa manodidina dia eo zany le aretina zao efa misy fiarahamonina misy voa dia tonga dia efa azoko atao hoe azo atao ihany ve manao vaksiny. Dia raha manao vaksiny dia sao dia hoe tonga dia mora hidiran'ilay aretina eo satria mbola tsy mery fiarovana. Valiko aingana be ve sa za zany mba mena fotoana koa amaly zao satria manjary tsy voavaly le tiany anankiray ny hery fiarovana ao anatin'ny olombelona tsy hery fiarovana amin'ny vaksiny ihany manana ny atao hoe hery fiarovana voajanahary isika saingy ny hery fiarovana amin'ny vaksiny
dia ilay ataontsika hoe hery fiarovana spesifika izay miady manokana ao amin'io vaksiny io. Amin'ilay aretina manokana. Amin'izao fotoan'izao raha tsisy fisehoana aretina ny olona anankiray afaka manao vaksiny ara-dalàna. Fa kosa mbola manaja ilay fepetra sakana tsy hidiran'ilay tsimokaretina any anaty vatana. Indray. Zay zany apetraka tsara e. Tsy hoe vita vaksiny kory dia tsy hanao an'ilay fepetra sakana intsony. Manaona daholo manaona dokotera manao Larisa. Ia. Ora dokotera anaka ambany tany kely. Za tamin'ny volana Mai 2021 nanao vaksiny Covishield. Dia Tomazy nefa tsy afaka nanao deuxième dose tamin'ny April iny fa nisy tsy maintsy nare dia mbola tsy vita vetra deuxième dose. Dia mbola tsy vita ilay tamin'izao dia izay no tiako antaniana hoe inona no ataoko ilay Covishield ihany ve sa AstraZeneca sa AstraZeneca na Janssen. AstraZeneca aza manao Janssen aloha fa tonga dia AstraZeneca ihany aloha. AstraZeneca ihany aloha. Androany dia efa manomboka manao ianao mety. Ina toko. Tsy maninona ilay intervalle lava be. Tsy maninona, tsy maninona. Tsy maninona. Ianary mitatitra ilay fitadidian'ny vatana no ilaina. Ianary. Baiko avy zao ny dokotera no manapa-kevitra ny amina hoe iza no mena fanafody sy tsy mena fanafody any amin'ny CSP2 somary ambamboariko kely ianao. Ny any amin'ny CSP2 tsy hoe rehefa tonga eny kory dia miteny hoe meo fanafodina Covid tompoko fa misy mpitsabo ao mijery ary izy mahafantatra hoe coronavirus ve ilay izy sa tsy coronavirus araka ny mampitsabo azy efa ny asa ela dia io indraindray tsy arak'izay eritreretin'ny olona. Ny zavatra tsy azo atao dia izao raha reo ilay fanafodiny coronavirus resantsika no asiana vidinao dia iny no afaka mitaraina kosa ianao. Miraba tompoko. Salama e. Miraba tompoko. Mba ataovy mafimafy kely fa tena miletika be anao zafady. Maheno. Ametraka fanontaniana zany sady hitondra fanentanana kely ihany. Makasitraka tompoko. Ny fanontaniako voalohany dia tsotra hoe raha ny fitandra-masina efa miditra amin'ny troisième dose, deuxième dose, ohatr'izany dia mety amintsika efa nisy namana nandehananao ohatra hoe navita Janssen izy. Dia satria ny any an-dafy na Janssen efa manao dose manaraka zareo. Dina dose manaraka nataony? Ray amina Pfizer sa inona moa ilay ray? Na fitandra-masina teny efa zany ka manao zareo. Fa nanatona ny teto amintsika hoe nanatona anona zany ilay namana hoe saika hanao an'izay io zareo hoe oka aloha dia mbola tsy nanao ihany aloha ny anao fa mbola tsy nahazo toromarika ny amin'izay. Dia tiako tenena hoe nefa tsika dia tavinge vaksiny keny tia miandratsika fotsiny eo fa tsika ny tsy tianao hoe ka raha mba nieritreritro hoe aloha sy tianao hanamafy aloha dia aloha hanamafy fa tsy hanao any fa tianao hoe izay ilay iray. Dia faharoa manarak'izay koa za zany eo amin'ny resaka vaksiny fantatra ho anahy manokana izay efa vita dia mahafantatra hoe tena ilaina io tsara io fa ny fanentanana kosa hita hoe tsy ampy rangahy. Tokony manana andraikitra daholo ny tsirairay ohatra na ny ato amin'ny RDG na nareo mpitsabo na ny olona rehetra tokony atao maximum mihitsy zany le sensibilisation fa tena hitako hoe goragora kely izy miala tiny fa hitako hoe tsy tena mbola ampy le izy tokony adanina daholo ny anona reny ohatra hoe fandizana fianakaviana na fanentanana vita fanentanana ny vaksiny ity fa tena misy olona mbola miniminy foana satria le fanentanana Sora betsaka fa aza adino kosa fa misy olona tsy maintsy hiteraka dia tsy maintsy resahana momba ny ataontsika hoe fitsapana ilaina alohan'ny fiterahana. Miara-miasa ny zavatra rehetra tompoko ary ilay resahantsika hoe tsy ampy ny fanentanana efa manao izay azontsika atao isika ary izay ny sorako be dehibe ny RDG satria eto tsisy hoe manefa kely ianao vao mahazo miresaka fa ny fanentanana raha vao tsy ilay tompona andraikitra ny amin'ilay fahita lavitra na radio no manasa tompoko fa izahay andeha eny dia indraindray misy an'ilay zavatra tsy azo anoharana ihany dia manasanao anentana ny manodidina anao tompoko. Manasa tompoko. Dia mbola makasitraka ny dokotera Manta tonga eo. Valy nasikasika kely fandroana dokotera Manta tsy masika tsony. Za efa mibebaka alina nahita an'iny. Fa androany mba antany kely fotsiny. Ny olona be dokotera rehefa maty ka le izy asiana formol iny tsy efa maty daholo ny virus ao aminy. Dia ihany mba tiako hoe mba valinao tsy efa maty daholo ny virus ao amin'ny olona rehefa ohatra ka hoe
voatsindrona formol izy hoe debotay na ohatr'izany azafadiny dia miditra indray rehefa vera mbola manana fotoana kely. Ny olona maty rehetra rehefa atao formol izay ny ilana azy. Ny formol dia miasa indroa. Ny asany voalohany mitahiry ilay vatana tsy ho simba avy hatrany. Ny faharoa mamono izay otrika aretina ao anatiny. Ny dozy voalohany tiany anontaniana amin'ilay teo vetivety manko hoe satria ilay traitement ny olona maty sy ny razana izany lasa ohatrany hoe dia izao ilay izy ara tompoko. Ny traitement an'ilay cadavre ndeha ataoko hoe cadavre ilay izy dia tsy misy formol raha ny tena izy satria manjary mampitombo ilay vola lanin'ny fianakaviana fa tonga dia ilay faменdrahana fanafody famonosana azy amin'ny lamba tsy lena izay vao finosina amin'ilay lamba andrazana izay ilay apetraka ao anaty vata idiana tsy voaina intsony apetraka any am-pasan-drazana izay ilay fomba fiasa ao anatina coronavirus tompoko. Dokotera, ny dozy voalohany AstraZeneca, ny faharoa Covishield, ny fahatelo Pfizer afaka mbola manampy ve sa ampy izay i Bouterdier no manontany mifamadika. Covishield aloha dia AstraZeneca dia ny toyany rehefa avy eo misy hoe Pfizer ny any an-dafy ny resahako dia izay tokoa fa itsika eto izany. Mba saingy hoan'le ranirany azy koa zany le hoe fanetana maximum an'le vaccine. Hoana manokana tsy resy lahatra le vaccine tokony tsy forcena ohatran'izay le olona fa atao fotsiny ampahafantarana azy mety aminy le vaccine sy mety aminy lasa ohatrany hoe forcena ndray le olona dia matahotra izy lasa vao maika ndray dia matahotra izy le izy. Faharoa arakaraka izany tompo amin'le mikasian'le jirama mba tena amin'ny tsiny totoirika hoe tena lasa mampitory fitiavana be le jirama tena lasa tsy opa tsony no atao aminazy fa lasa ohatrany hoe tsy fantatra dia vaovao ny olona le jirama re jirama fa mijaly le vahoaka sotra toko makasitraka toko na alevako ihany aloha sao dia mba misy fotoana maninona azy ihany raha oviana no mety ho tanjona ahafahana mahita hoe reto ny ampahan'ny olona vita vaccine dia mety ahafa-po satria za raha mahita hoe mbola latsaky ny 1 million vita vaccine eto amintsika izany dia hoe mbola aramonina sy ara-iaina ihany satria izay tsika nefa aloha zany ny famporisihana sy courage omena ny olona foana ny any tena teneniko hoe tsika mankahely tsika rehetra miatrika. Ny vaccineuse eto amintsika 1,26,547. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Dokotera Manitra. Azafady le fanentanana ao atoko mba ampiana kely hoe rehefa vita vaccine le olona dia inona avy zavatra tsy tokony atao. Ohatra na zany fa za koa raha tsy tena mahafantatra dia manjary manaonao foana izany olona noho ny tsy fahafantarany dia mba zay sa mangatana fanazavana hoe inona atao aorinany azafady. Le andro manaraka aorinan'ilay fanaovam-vaksiny, ny andro ny anaovam-vaksiny sy ny andro manaraka dia tsy tokony hanao reraka be ilay olona aloha. Miasa ilay vatana manao ilay hery fiarovana dia hitantsika fa misy olona ohatrany somary mavesabesatra ny sandriny avy manao vaksiny dia tsy dia azo ampiasaina be loatra ny sandry iny. Ary raha remarkenareo fa rehefa tonga eny fanaovana vaksiny dia antaniana mihitsy ianao hoe akavisa akavanana ny miasa matetika aminao dia any amin'ilay tsy miasa matetika no anaovana vaksiny. Ny antony rehetrarehetra dia ilaina ny tsy finanana anti-inflammatoire mazava be, ny mipetraka repos no resahantsika ao anatin'ilay izy fa tsy tonga dia mipetraka fotsiny dia mihinana fotsiny fa afaka atao ihany ny miasa dikely mandeha mivoaka miditra fa tsy manao reraka be tompoko. Tsy misy hoe sakafo fadiana, tsy misy hoe inona, tsy mahazo miteny ratsy fotsiny fa izany rehetrarehetra izany azo atao avokoa fa ilay fomba fiaina ara-pahasalamana no atao. Ilay fomba fiaina ara-pahasalamana sakafo ara-dalàna tsy manao reraka be. Sotra tompoko. Saika ngataka numéro an'X azafady. Numéro anxena amin'ny sivy sasany ianao raha afaka miverina miantso dia omenanao azafady indrindra tompoko. Azafady amaly kely an'ilay olona teo ilay hoe aza forcena ilay olona manao vaksiny tena tsy misy mamorse mbola betsaka ny tsy manao vaksiny ary mbola safidin'ny olona ny tsy manao vaksiny dia safidin'ny olona ihany koa safidin'ny tsirairay avy zany. Explication oui entoko. Salama tompoko. Miaraba tompoko. Ay, za saika mba ilaza fotsiny hoe misy namana dokotera zany mba mbesabesaka tamin'ny lasa dia nanontany anahy izy hoe inona ohatra izy ny efa vita nanao vaksiny ve ohatra izy ianao
dia ozy aho hoe eno efa nanao aho dia saina ho any nataoko fa dia izy koa zany efa nanao dokotera fa ohatsy izy efa nanao covisile tamin'ny voalohany indrindra fa ny zanany dokotera koa dia ozy izy hoe zanako ozy izy ny teny hoe afaka manao inona moa manao Pfizer fa ny Pfizer ARN no tsara kokoa zany dia le zanako zany miteny hoe dokotera ankehitriny ozy izy le zanako io hoe efa nohatra hoe dokotera taloha zay zany no firesany dia tsy haiko hoe efa nanao izy dia nahavita izy efa nahavita Pfizer izy zao farany volana no deuxième dose fa tsy haiko dokotera mantsy mba afaka manapy fanazavana zay ve efa ndresahako teo ihany tsika manana fandarana ao anatin'ny fandarana fanaovam-baksiny dia misy an'ilay tompona andraikitra isika mametraka tsara n'izay tokony ho tanterahana any fanaovam-baksiny dia iny no andrasantsika amin'izao fotoan'izao ary efa miandry n'izay isika ho anareo izay maniriny anao an'ilay hoe dose de rappel dose na inavy izy teo dia mandrasa kely aza zay no mahatonga anareo tsy hahita tory amin'ny alina fa ho avy zany resaka izany za tsy afaka hietsoro menotra tompoko mahatsiaro mihitsy le hoe misy fotoana hoe za mety miazakazaka be lay zavatra efa aorianao andrasantsika izy tompoko tiaretin-damosina maro be ty ve nefa fambara daholo manazo rivotra miaraba tompoko salama dokotera salama nareo salama tsara saika mitandrika fa ty ambany la tany lavitra andrina iny tompoko menanao ony tompoko le raha ve fa nakatoaviny mesy le vaksiny fa zay matao so le sakatoaviny zay fa anao eo dia hoana dia fagnazavana tompoko marina tokoa zany efa tsika zany miara-miasa amin'ny atao hoe organisation mondiale de la santé iny zany ny karazana miara-miasa amintsika zavatra ataotsika rehetra eto Madagasikara dia efa misy fankatoavana avokoa fa tsy afaka manaonao foana tsika ary na miara-miasa amin'ny OMS ary tsika dia mbola manana tompona andraikitra zay manana fahalalana sy fahaizana za tsy teny hoe tapy-pahaizana fa manana zay ampy dia miara-miasa amintsika koa reny tompoko allo salama tompoko salama rakoty fe aho io izy io anana daholo fisur ve classico mal rakoty telo norova zangana hita Vinicius lay reveko indrindra namono bola tanaty prolongation sy naresy Real dia zao sady misaotra ny dokotera manitra satria manana fandavan-tena be izy le manentana momba ny vaksiny tena makasitraka fa tena mivezivezy ianao amin'le fitiavana an'le mpiray tanindrazana dia ny faharoa saka anentana an'izy maheno radio rehefa simba ny tomobile dia mekanisien anatonana rehefa marary na rehefa hitsabo dokotera anatonana fa tsy mpanao sodirana mpivarotranana ny anontany hoe tsara ve ny vaksiny dokotera ihany tompoko misaotra indrindra manao manatsaina tsara le tsy mandinika sy manivana misy olona vo maheno rezatra tsy dia efa hevona etra ny fanentanana tsy midika fanerena misy manko ny olona to dia mandray hoe mitonga eto dokotera manitra manentana dia hoe azo terena le olona tsy terena ka matombo la 1 million fomba firesakitsika matetika dia le hoe explication éclairée azavaina tsara lay zavatra ao atolotra ary matetika ara rehefa manolotra zavatra isika na ianareo dia mametraka foana reto misy safidy roa meko anao fa zao koa ange za zany tsy te hanery olona fa zao re aza sairanina raha ngampitsabo amin'ity forme grave miaraba re tratrino avy re makasitraka amin'ny fandavan-tena ho an'ny mpiray tanindrazana fa fitsy ny olona ohatranao hoe manana fandavan-tena zany hoe manoana teny aloha fa zany hoe marany kasi alena mana hoe aiza terena ny olona no vaksiny orinamana ianao raha minanena amin'le jirama fa tsy hoatsira no vaksiny dia tapahany jirama satria jirama mety tsy handray ianao raha va tsy manakara vaksiny ianao dia fanampin'izay ihany koa voe 666 andro farany mbola tany amin'ny sekolelado ary nefa nainoka an'izany andro farany zany zay no voizina ho antsika kristianina zany lasa mivoana be andro farany ty io le fambara fa nefa fahasalamana ho an'ny mpino rehefa salama ny mpino dia miraraka ny raksy ho an'ny paster
dia tanina ho antsika rehetra izay afaka manao vaksiny. Tongava manao vaksiny fa hatreto aloha io mbola natohatra za efa tao anatin'ny aretina va tsy vita vaksiny nahirana. Nefa tsy taizana aretina tsinitsina dia ho azy afaka manao ava izy amin'ny salasala izy andasana alefa olona any vao tonga fa le vao misy arivazy ara tao dia nazakazaka be afa ihany manko rehefa vao arivazy. Arivazy misy fantanina mbola miverimberina tokoa amin'izao fotoan'izao le hoe marary ny coronavirus izy tratran'ilay forme grave tafatsaka tsara velona soma tsara manontany amin'izay izy hoe rovina no afaka manao vaksiny dokotera averina indray ny olona avy narary dia manana hery fiarovana izy ary misaotra an'Andriamanitra lehibentsika amin'izay hery fiarovana efa nananareo zay. Mila miaina tsara fotsiny satria aza adino fa misy an'ilay ohatrany mbola tsy tomombana ny fahasalamana dia iny aza manakorotana ny toe-tsaina fa miandalana ny fahatsarana. Dia izao tsy afaka manao vaksiny avy hatrany fa miandry ao moyenne ny ilazana azy eo amin'ny 3 volana eo dia miverina manao vaksiny ianareo fa le hery fiarovana efa ao anatinareo tokoa. Miaraba toko dia finoana le radio azafady indrindra. Efa teo ihany azafady fa mbanitany. Efa vita vaksiny ve dokotera afaka tonga dia mifoka sigara ahoana fanontaniana za zany na vita vaksiny na tsy vita vaksiny dia tsy tiako ny hoe mifo sigara. Marina fa misy mpitsabo mifoka sigara fa za zany amin'ny mpitsabo ao amin'ny fampiroboroboana amin'ny fahasalamana zay rehetra manimba amin'ny fahasalamana ezahana hialana tsy kelikely raha tsy afaka miala direct. Mba miaritra kely. Miaritra be. Allô, miaraba toko. Salama toko. Miarabandrehetra, miarabany dokotera. Saika mba hampilaza fotsiny amin'ny tompon'andraikitra dokotera Manitra amin'ilay hoe fanafody eny amin'ny CSB. Izany hoe nisy tranga maromaro moa zany hita sy heno ny anankiray tamin'ireo fianakaviana mihitsy ny amin'ilay hoe misy soritra aretina mantsy araka ny tenenina teny amin'ny tele tonga dia manatona dia manao an'ilay traitement. Fa rehefa niohatra anankiray tamin'izay moa zany ny CSB Atsahamamy rehefa nakany ilay fianakaviana dia sady tsy nisy fanafody tao no tsy hita hoe ahoana dia voaterina andeha nanao tany akafa zany ka hoe so dia tsara raha maso ihany hoe manahoana ny tena application an'ilay zavatra tenena amin'ny télé sy radio zany ny fotony fa mety hoe cas isolé ilay izy na hoe vitsivitsy fa zany hoe izay moa filasana azy izay tsy tranga hoe atao anina fa lazaiko aminao fa zavatra ohatr'izany dia fampizarana ty namako eto akaikiko ty zao ampisehoko ny ato anaty telefoninay fa ny fitaraina rehetrarehetra resahanareo zany dia tonga dia miakatra aminay rehetrarehetra directeur ao ministera ny fahasalamana dia samy tonga dia maka ny andraikiny betsaka ny zavatra ohatr'izany raha vao mihoatra ny roa mantsy amiko dia betsaka dia efa mandray andraiky zay toko ny tiako atao fotsiny mba le fasokely aty aminay raha ataonao afatra miafy na tsy mahina hoe CSB izy zany ahafahana tonga dia mandray andraizy makatso ry ambany. Ok, tonga dia voaray dia tonga dia ampitainay izao zany toko. Ok, tonga dia ampitainay fa za matahotra Atsahamamy. Ya. Allô? Miaraba toko. Salama. Eny somary tsara kely satria tia Majanga fa mba ny fanontania kely somary mampime kely izy hoe raha sida ve no misy vaksiny ohatr'izao mety ilaina be da be fanentanana fa tsy avy dia nazakazaka be tolotolo zao ny olona hoe misy vaksiny sida hono tsy maintsy isy fanentanana ihany fanafody raha amin'izao fotoana izao misy tsy maka fanafody fa zany efa mitenanareo fa raha izay no ary ny fanafody ny sida raha voampanafody maromaro no hohanina isan'andro amin'izao fotoana izao voampanafody ray no hohanina isan'andro mbola misy tsy mihinana ihany avy any amin'ny raha any fianarantsoa any Israel hono misy hoe fanafody info fotsiny misy zany hoe hohanina tsy manao vaksiny zany fa mihinana iny le mbola phase d'essai amin'izao fotoana izao ny Pfizer no manao azy menamena ny lokon'ilay cellule tanao ka any Israel raha mazoto mbola phase d'essai maka olona izy eo 1000 chaque firy olona to manao an'izy eo amin'izao zany izy efa 500 € plakety za zany tena mbola mamporisika ny olona foana ao anatin'izao ady hevitritsika zao satria vaksiny loha hevitra fa ny tena
fitrangan'ny aretina sy ny fisian'ny aretina sy ny aretina tsy mirarazy administratif atsika sy ny fiarahamonitsika fa iny izy mandeha izy instinctif be zany ny aretina mahaiza miaino tsara raha manontany olona be dehibe anao de mahaiza manivana ny zavatra henonao amin'ny maha olon-dehibe anao satria na olon-dehibe no manapa-kevitra fa tsy ny ankizy mahaiza mandinika araka zay fanabeazana azonao hoe hoaiza de anao inona aty amin'le fepetra amin'ny fandevenana resako kely vetivety matetika efa vita karakara lay razana efa tsy de misy hoe famondrana aretina atahorana intsony amin'ilay razana makamy velona fa azo adino lay fitangorongoronana sy lay fanalana arovava-orona amin'ny fotoana andevenana amin'ny fotoana iandrasana sy fanomezam-boninahitra ao amin'ny fiangonana de mety hiteraka fiparitany tsy mikaretina zay no iresahana mandrakariva hoe na eo ara lay fahoriana re olona mba asiana mieritreritra kely ihany ary asiana tompon'andraikitra mihitsy mijery manokana an'izay fepetra zay satria ny tompon'ny fahoriana efa reraka efa tena tsy hitan'izay atao fa mba misy tompon'andraikitra iray mandray fepetra hoe ny arovava-orona apetrao tsara le ohatr'izao da aza de mitangorona loatra mba asiana an'izay mba lay velona iriary fa tsy avy mandevina de marary indray misy zany ary zay no manahirana misy maromaro no tranga ohatr' zany ka ty fanontaniana ty dokotera hoe le zanak'le olona tiona misy symptôme be de nakany amin'ny CTC izy ny alazy teo de hoe le atao amin'ny CTC hoe manaova mifibona ao an-trano fa aterina ihany ny fanafody jusqu'à zao ty tsy ary na avy fanafody fa le vidina ovy 500 ny kilao hoe mifandray amin'ny resaka piainana irasa-pirenena arivo angany any aminareo tokony hoe 900 eno ankany any aminay le izy eny any zava-misy aloha teneniny satria raha ohatra ka 900 ny kilao arivo any aminareo lafo be any zany le CDC teo aloha resako raha vao tsy nanao test ka tonga ery amin'ny ataontsika hoe DVSSER mamasina lay test lay valiny de tsisy le manatitra fanafody any an-trano eto koa zany namana rangaza de mamitaka olona indraindray fa tena mety misy tsy mahazo resaka tsara zao le nandray tao de tena inalako tsimy be dehibe de ho raisiko azo lazaina mantsy raisiko aty tena problème zany ho ampitaiko ny afatra ny amin'ireny CTC mba tsy hanao an'izay mihaino rivotra andro zao mofakondro niakatra tonga de efa niteny zalahy hoe eninay ela tao izy fiaretana ny dikan'izay mofakondro niakatra 300 ny ovo niakatra 500 inona raha ty ataony jiramaty le izy manko aloha zany ny hevitra aloha amin'ny ankapobeny ninona olazaina zany de refesina amin'ny volany aposiny tsirairay amin'ny zavatra ny talet général ny staty raha nisy namana vao amin'ny gazeta Ravavy nanao fanadihadiana azy de laza fa voafeny fiakaran'ny vidim-piainana satria mbola tsy mihoatra ny 10 isan-jato enina hatramin'ny fitony zao tamin'ity taona ity tamin'ny herintaona tamin'ity fa valony tamin'ny herintaona le izy nge mety tsy lafo fa le vola aposiny tsy ampy zay nge tena mariny le atao hoe inflation de fandrefesana ny fiakaran'ny vidin-javatra mihoatra amin'ny fiakaran'ny vola hoentina vidy ange nampiana mbola tsy mipina koa le janvier de fa lazainy fa tsy niakatra ny 2020 inona ry ty atao jirama eny Visca batterie mateza sy matanjaka Visca manomboka ny 32 ka hatramin'ny 200 ampère Visca hitanao ny toerana rehetra Visca eto tanahy sy ny manodidina Tianao selfie amintsika fotsiny ve ianao ny fonction selfie souriran'ny Itel S17 mahavita an'izay vao mitsika fotsiny ianao dia vita ny selfie ny batterie 5000 mAh sy ny écran 6,6 pouces an'ny Itel S17 dia ahafahanao makafy ny fitiavanao maka sary na amin'ny andro na amin'ny alina mividiana Itel S17 eny amin'ireo magasin Itel ary mahazo fanomezana Itel, enjoy better life. Vao be! Andraminy Gino ici. Zay zava-pisotro manaletaeta vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2 ariary monja. Sohid, mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Sohid, bateria matanjaka be. Mivarotra panneau solaire, skid solaire, bateria ana fiara sy moto. Sohid, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohid, malaza be, tsara be, matanjaka be. Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo.
Tela mizao rano miakatra isaky ny avona amin'izao. Dia hoe tsy atao avy mihitsy ve izany ny orana? Tsy hitanao ve? Tsotra kely nefa vahaolantsika. Fako aritsika ao anaty kanalana tsy mampikirina ny rano maloto e. Izany mahatsetsina azy ohatry ny kanalan-driatany. Izany hoe raha any amin'ny toerana voatokana izany isika no manary fako, dia mba ho azy ny olana, miasa ny kanaly, veloma maro tondra-drano, dia madio ny tanàna. Tandremo mahavoasasa ny fanariana fako ao anaty kanaly. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Misy rivotra. Leo Misy rivotra. Misy rivotra. Averina indray. Misy rivotra. Fanentanana kely vetivety aloha ho an'ireo ilay testé positif ilay tokony hijanona ny tokantrano dia mba mandahatena re mijanona fa tsy mivoaka ny trano mandehandeha eraky ny tanàna. Misy an'ilay manatitra fanafody rehefa miantso telefona dia za zao mbola tia hanala kely. Misy manahirana na mieritreritra azy ary fa io zany fandavateny e. Zay koa tsy hanerenao hoe mijanona ao an-trano e, fa toromarika anomenay mila mijanona ao an-trano re tompoko zay testé positif. Mety mieritreritra efa ela be ngely izy tsy mivaly e. Raha nanontaniako androany maraina alohan'ny karako eto dia ny tamin'ny le 10 le 12 efa mivaly ihany ny test tompoko. Dia ny olana tsy andrenesana lay antso na positif na negatif dia ilay telefona mety tsy marina ny namena tany eo koa raha tsy azoko mihitsy le olona. Dia nefa efa andresahana koa zany eo amin'ilay mpanao testa hoe mba bipeo kely rangaly ilay telefona omeny anao dia miteny hono le olona hoe any an-trano io telefona io. Tsy takotrony zany zay atao e. Za zany satria za tompona andraikitra ery amin'ilay fanentanana eny voary dia mba manentana le olona eo amin'io zavatra io mba rototra miaraka raha zala. Ity tsy ho avoakako eto mihitsy andavanandron'ny olona tsy ho avoakako io fa dia averako aminao. Ny azy zany i docteur Jerry no tenin'ny docteur Jerry zany arahako mahafinaritra azy fomba fanaovany azy hoe tsotra kely izy manaova vaccine ozy izy na hoanina tsy hoany. Tsotra nge zany manaova vaccine le izy ny zavatra fomba ny anazavako tsotra kely atao hoe terre angamba ny fomba ilazana an'ity hoe ny zavatra rehetra mety mikohaka ny anao dia maty. Mievina ny anao dia maty. Tena mbola nahita olona mihitsy raha asika antany momba le resaka vaccine fa ahoana za fa nanao vaccine mbola tsy nanao vaccine fa maninona ohatra mampatahotra tsy nitoizako resaka satria olon-dehibe ho enao miantso anahy ianao manontany dinona ny tianao ho teneniko za fa vita vaccine. Amin'izao fotoana reto loanao ty tsy dia miteny ratsy loatra tsony atao reny vaccine. Ohatrany nampiovanao le izy. Za tena hitanareo sady mahay fadia izy. Dia ohatra zao le izy misy olona ndray zany miezaka ny azo karaha vaccine na dia tsy atao vaccine azy. Ohatrany tsy azo. Ohatran'ireny le permis vorontsiloza dia mba ho karery olona tena mba tena tsy hitako hoe atao ahoana nareo misy manaiky matoy izy manao e. Azoko tsara mihitsy. Eo le tena olana. Dia fa io za misy fotoana mamaky an'ilay boky famakinareo igny any lozany izay nivin'ny fanafitoina. Mbola hanampy resaka antsika ihany zany resaka ny silende, zany resaka ny ampiangonana, zany resaka ny spectacle. Raha tena ohatran'ny miaramila ny fanarahantsika ny fepetra rehetra ke tonga dia afaka miaina normal daholo e. Fa saingy ny siasian'ny olombelona mihitsy foana ny zavatra. Raha le fepetra extrême no atao dia hoe raha mijanona ao an-trano tsisy mivoaka ny trano mandritra ny 410 andro ony afaka io. Teo malalaka tsika nefa sady te hiady hevitra sisisy. Mba misy fotoana koa mba andanindany tsy maninona izay zavatra zay fa aza mieritreritra ho parole d'évangile ny zavatra mivoaka rehetra zay kosa tafiditra ao anatin'ilay fepetra avy manao vaccine ihany tsika dia misy an'ilay ohatran'ny reradreraka ary io arakaraka ny toe-batan'ny olona. Misy natao vaccine lay navesabesatra amin'ny sandry ihany na fanahoditra kely dia zay. Misy natao vaccine tena misy fotoana ohatran'ireny hoe ary zazany ve tratran'ny aretina ilay famokarana hery fiarovana ao anatiny tena manao izay azony atao dia eny ny vatana ray manontolo mihitsy ilay vokatra ilay izy ary iny tsy midika hoe ratsy ny vaccine fa ny azoko anambarana azy dia ny hoe miasa tsara ny vatanao manohatra ilay singa izay tonga ao aminao manao an'ireny réaction. Fa ny zavatra anatin'ilay vaccine kosa izy tsy miteny mihitsy raha vao tonga ao dia afaka ny délestage izy kosa tsy miteny izany izy aloha
fa miasa izy. Ny vehivavy bevoka hoy ny aiza zany mandeha raha tratran'le aretina. Amin'ny to-pahasalamana mitovy foana ihany. De zao mety misy vehivavy bevoka ilay tokony tsapa le misafo de efa misy lalana eny amin'ny to-pahasalamana hoe ny marary ato ny olona mitsapa aty ny manao vaksiny zaza efa de tokony tsy de atahotra loatra nantona to-pahasalamana fa efa mba misy fisokajiana ihany eny amin'ny to-pahasalamana. Sady resaka zany any resaka zavatra hafa misy za zany mba manafatra zareo amin'ny gouvernement tampitiavana be asa mpanetretena tena mifanarana reo aloha vao mamoaka vaovao fa misavorovoro be resaka ndrehatra ny ministra tompona ndraiky ka sy ny DG miteny fa antitra ny fitaovana, ministre justice miteny fa nisy nanaboaka ny fitaovana mifanarana livaklifa miteny fa izany fa le izy koa misy hoe mahazo vola zay mahita hoe iza nanao ny zavatra ilaina ihany koa de ny manatonitony ny eritreritry ny olona satria za aloha zany miresaka hoe ny fanambarana fa hoe voafehy ny fiakaran'ny vidim-piainana aleoko indray ary le manazava hoe any amin'ny vidin-javatra iraisam-pirenena no mampiakatra ny vidim-piainana noho ny hoe voafehy midika ny voafehy de hoe sady tsy niakatra izy tamin'ny fotoana ny resahana voalohan'ny fiakarany no midina ihany izy amin'ny fotoana mamety azy. Za aloha zany raha ohatra ka eo anelanelan'ny 700 ka hatramin'ny 500 ny kilaoan'ny ovy de hozy hoe PPN ko mihitsy zany rehefa tapaka ny jiro zany de tsy nahita an'le baolina amin'ny efatra ny PPN ko mihitsy zany fiakaran'le vidim-piainana zany de le mitovy amin'le hoe ny vidin'ny voanjo sy miova ny isan'ny voanjo miena ohatran'izay mihitsy le izy satria mandinika ny zavatra hohanin'ny olona sy mandinika ny olona miatrika ny aretina de mandinika ny olona miaino ny siasian-dresaka samihafa sy ao anatin'ny aiasy ny tahotra ara-pianakaviana sy ny ady rehetra ara-bola sy izy mafy rangatsika courage ergasy mafy foana kosa aloha misy olona mitady ilay hijanona ny tokantrano itsabo tena forme modéré io resaka io lay mila tokony ilana ilay extracteur d'oxygène de matetika ry zareo manontany hoe aiza dokotera no azahoanay manofa n'io zavatra io tsisy ahofa tompoko raha ny fahafantarako azy mety misy olona hoe manana orinasa manao an'izay fa za zany te hanentana anareo mbola misy toerana afaka andraisana olona eny amin'ny CTC ary tsy vidina io extracteur io fa ampiasaina ho anao ary raha tsy ampy ary ny extracteur de fomba fiasa eny amin'ny CTC ho resahako ihany rehefa tena milatsaka ambany be an'le tany oxygène ao anaty vatana de extracteur anankiroa no ampiasana miaraka anankiroa avy hatrany de iny no apetraka amin'ilay olona ary raha ohatra ka ilay extracteur anankiroa tsy mety de extracteur ray ampiana botay anankiray no ampiasaina eny amin'ireny CTC ireny hatreto aloha mety misy ihany ilay fiandrasana hoe mbola niandry an'ilay oxygène fa mbola tsy tonga ilay mpanatitra azy fa mbola ampy ny fandraisantsika ny marary de hoy aminareo raha vola tokony azahoana manao zavatra fa azo anaovana fitsaboana ery amin'ny CTC tongava tompoko mitsabo tena lay vola any ampelantanana mba ampiasaina amin'ny zavatra fa tsy indray no anofana extracteur nefa rehefa avy eo sahirana ihany tonga forme grave de sahirantsika menakavy satria raha extracteur ao ampiasaina ka miombo ny aretina de tsy maintsy mitady botay indray de sahirantsika fa ny afatra de hoe lanjalanjaina ihany lay vola ao anatin'ny posy fa aleo jerena zay tokony ho atao nanao vaksiny Janssen hono izy de avy eo narary tenda be ny valana 3 andro zay le resahako ntsika fe zany hoe tsy nandaitra le izy sa le aretina nefa tonga lota ao anatiny tsy voatery ny aretina ny tonga loha fa zay le resahako satria tsy ohatry zay izy zany talohan'le izy io le resahantsika arakaraka lay toe-batan'ilay olona tsy réaction moa zany réaction an'ilay vatana le izy ary ny réaction zany zany azo jerevana tony fa izy hoe mba antany kely hoe verina any am'le nanao vaksiny ve sa nijanona fotsiny tao an-trano satria fanamariana any amin'ny fanaovam-baksiny raha misy zavatra manahirana anao de miverina de iny ny ahafahantsika manao statistika an'ilay hoe tahaka an'izao lay vokatra tsy nirina ny seho tamin'ny mpanao vaksiny somary nanakely ny zavatra ohatray mantsy ilana miverina eny ame ohatra anareo fotsiny maninona ny misy fanafody eny amin'ny pharmacie stomina hoe reto fanafody de ny lot de médicament ohatr'izao asorina eny amin'ny pharmacie avokoa nisy fanafody tahaka an'izany maromaro inona ny antony ilay fitarainana avy any amin'ny olona no atambatra
amatarana hoe tena grave be zany fa asory daholo zay any farmasia rehetra any. De tahak'izay koa nataontsika amin'ny sehatra vaksiny tahak'izao. Misy ilay vokatra tsy ireny, tsy voatery ho be dehibe fa mety iseho de tsara ihany mampafantatra azy ahafahana manao hoe reto kosa problème de ahafahana mitady vahaolana tompoko. Ny zavatra mahafinaritra aloha zany zao dia hiakatra tsehatra ifanaiky ankalaza fa 13 taonany. Zay no zavatra mahafinaritra amin'ny 17 volana janoary amin'ny 10 amin'ny 4 faly amin'ny fokolo zany amin'ny 17 volana janoary manomboka amin'ny 9 ora arivo amin'ny 4 zany ifanaika ankalaza fa 13 taona antsehatra. Anatina efitrano ve sa efitrano de ohatr'izao ndray raha zavatra atao rehefa anaty efitrano misy lanonana tokony atao tonga de ahitsiko ny resaka ahatsaratsika menakavy zany. Ny zavatra tsy maintsy eritreretina voalohany ny haben'ny efitrano aloha. Ny avy eo misy firy ny olona miditra ao, adiny firy mipetraka ao ary misy olona misy aretina ve ao. Reo déterminant efatra ireo no mila eritreretina tompoko. Zany hoe alohan'ny idirana sy ampiasana an'ilay efitrano de hoe firy ny haben'ilay efitrano, misy aération ve io efitrano io. Ilaina daholo zany de zay mba apetraky ny aty amin'ny fahasalamana ilay fampiroboroboana fahasalamana satria andraikitra ilay izy hoe mba jereo nizay hoe any amin'ilay mpanatotosa mba tsy isiny ny fipartany aretina be dehibe. Zany zavatra zany azo resahana olona intermittent événement zany tsy azo atao hoe hofanin'ny mpitsabo izy na hofanin'ny dokotera de rehefa avy eo reo olona reo zany miantso mikarakara lanonana hoe ianao efa tena mahay ny momba ny resaka espace rehetra ny jauge ny confinement de mba tongava manampy anay bénévole tsara ngira misy zay tena zany ara ny tokony atao. Reny lay au lieu de hoe 100 le chiffre 100 mampatahotra anay jereny foana ny habean'ny efitrano mila jereny ny aération. Mety hoe misy zay dokotera vao maheno antsika no ny antony mahasamihafa hoe manontany mba hoe verenina fitinana kely zany aiza no manao an'ilay troisième dose aiza avy. Mbola tsy ataony troisième dose ary mbola tsy fantatra hoe aiza atao. Na sy mbola hoe te hanao vaksiny le fahataratarana tsy de olana zany. Tsy olana ria. Za zany mampitony saina atsika rehetrarehetra. Tsy hoe tara atsika fa raha atao raha le hoe tokony ho 5 volana ao aorian'ny nanaovana vaksiny no isiany famerenana azy de mbola tsy tarintsika tompoko. Mbola tsy tara. Rigoto zao tamin'izany 5 volana moa zay septembre ny deuxième dose AstraZeneca-ko. De manisa zany ny octobre, novembre, décembre, janvier. Mbola tsy tara ho azy zany. Le izy koa anefa lona izany zany ao anatin'le fepetra iainana an'le izy zay ekeko tanteraka mihitsy hoe mahalala ny vatanao. Sarotra ho an'ny rehetra aloha zay. Fantaro ny vatanao ny aiatsy maintsy misy fa na izany na tsy zany ary aloha mahatsara kokoa ny fahalalana ny vatana noho ny hoe systématique amina zavatra sasasasa. Ohatra le mijery fitaratra zany hoe ty za malala ny sao-de koa le sode maladie de sode iny mahatonga ny verenako apetraka le fanontaniana omaly zay taorinan'ny fanadihadina natao moa zany dokotera tany amin'ny anivona dokotera hafa hoe efa nandalo pikitsika zay tokoa ve zavatra misy amin'izao fotoana dokotera satria manjary lasa valino omaly zay fa valio ihany namaliko azy maly de tahak'izao io le miaka-midina io minifitsofa ny ilazana azy miaka-midina de mbola miandry amin'izao midina tokoa izao fa raha midina de tsara ny voka-dalao fa misy fotoana miakatra le izy de amin'ny akapobeany efa de rena ny sary tsy hita le minifitsofa fa le izy miakatra no hita asarazonao de zay no fanazavana hoetiko hoe matoa mbola tsy miteny ilay tompona andraikitra de mbola misy zavatra dinihany eo zay mana tokoa fa azo atao tsara mihitsy miteny hoe misy nge miteny zao am'izao fotoana zao hoe vague fa ngadinareo fa misy indray hoe salva lay fietana tanana kelyn'ilay zavatra ny tianytenenina ohatra misy onjaonjany kely zay fa tsy vaky tsony izy am'zay fa salva ndray ozy izy de ozy azavariana am'zany fa jereo ny momba atsika tsirairay avy fanontaniana fotsiny zao ianao maheno ahy eo inona ny fipetra fandraisinao naka fanapahan-kevitra anao vaksiny ve naka fipetra tsy hanao vaksiny ve raha tsy hanao vaksiny inona ny fipetra ny raisinao satria mila hery fiarovana ny vatanao ary zay tokony apetraka tsika tsara mihitsy hoe za tsy hanao vaksiny ohatsy fa kosa ny zavatra ataoko de reto avy de mba zarao mba azahoan'ny hafa
tsiaranao zavatra zany zany ifampizaratsika zay ny tena ilaina satria zahako manamafona andresany dokotera namako ity hoe tsy ny dokotera sy ny siantifika rehetra akory dia avaliny asan'ny fanontaniana rehetra fa tsy maintsy raha manana ihany ny réflexion ao anatin'ny fomba iainana ny zavatra rehetra le tsy fahitana tory misy ihany tsy mahita tory le vehivavy anankiray taloha zay hoe tsy kasaka poty efa ny tompony miaro ahy zay zany zavatra ohatratra zay zany manahirana kely satria betsaka zay zany ny image état d'esprit sasatsasany zany hoe amin'ny ankapobeny kosa raha ohatra ianao tsy vaccine zao ohatra ianao de fa mba manana ato hafa angambe misy ara le efa manana fomba hoe le sio kely misy rano efa atao etsy akaiky ny tongom-pandrina de misasa aingana de am'izay hoe tsy miteraka nefa le zavatra iny rapida be iny fa zavatra isy avy eo hoe teraka somatsara ihany fa jerina le izy hafahafa be ny loha fa le zay tokoa aloha zany ny olona rehetra de makasitraka anareo be devery am'zay fanontaniana samihafa voateny za manokana zany maly tsy afa-po satria ozy hoe betsaka le fanontaniana tsy voavaly de zay ny verenako androany de makasitraka atsika rehetrarehetra na ahoana aloha fa ny zavatra teny ifampizarantsika de zao aza iverina ho coronavirus ihany ny aretina am'izao fotoan'izao betsaka ny aretina ary mila fisitsaboana sy fanaraha-maso mila fiarovana de ny aina tsy ananampiry fa io aina tsy ananampiry io kojakozay de mba kojakozay ny aretina re tompokoa ny aretina io zany jerevana tandray misy olona manana maratra kely amin'ny tanana fotsiny de tsy rara iny mihitsy fa rehefa miombo ny aretina tapahany ny ratsany iny andriamanitra ao le anina le ole sisisika kely atao sisiny eto iny de sotomina tapaka tona kekerina rehefa avy eo mihitatra lasa ngodalabe satria ianao efa tena mankasitraka siratra fa ny olona mankasitraka ato tena be dia be mankasitraka ny voavafianao le asa misaotra indrindra tompoka toraka voninkazo ingesaka anao mihiranaray ony raha pitsony de mba miresaka baolina am'izay na mihira ahoana efa ntenenina atao hoe le tantaran'le nampide merci beaucoup atsika rehetrarehetra raha mbola misy fanontaniana azo valiny de averiko fa reto zany ny situation ny vaccinetsika eto Madagasikara am'izao fotoan'izao ny Johnson de mbola manana dose maro be isika 705 000 ariary dose AstraZeneca efa tonga mbola misy nietritra le AstraZeneca mbola tsy vita mbola tsy tonga de le tsy navita deuxième dose mbola miantona any fa tonga va manao vaccine fa ny AstraZeneca efa any toerana toko na any amin'ny région io na eto Analamanga ny Sinopharm efa eo Pfizer efa ao ary mbola ho avy de misy Johnson ho avy 240 000 doses mahery kely ary mbola isy ho avy koa 760 000 doses mahery kely andrasatsika io 1 million de doses io ato ny afatra de zao marina tokoa fa ny vaccine takotony fisorohana de vidina ary misy amin'izy ity avany am'le hoe Covax fantatritsika fa hoe le Covax de fomba fahazahoana vaccine tsy antaniana vola ry zareo no miantoka andretrarehetra fa anjaratsika no mahatonga azy eny amin'ilay tobo fanaovam-vaccine vola ny miala amin'io de ny afatra farany avy amin'ny mpitsabo namana tia no amaranako azy aza atao reraka loatra ho ny mpitsabontsika ny antony tsotra ihany betsaka ny aretina tokony ho tsaboana fa nanjary natokana any amin'ny coronavirus ny akamaroany ny mpitsabo amin'izao fotoan'izao ary misedra olana be deaibe de mba raha azo atao ny fanaraka amin'ny mpitsabo hoe manaova vaccine re olona mba miena ny asa sy andraikitra ny mpitsabo misy amin'ireo mpitsabo reo tsy mahita vady aman-janaka fa matory any amin'ny CTC misy amin'ireo mpitsabo reo zany tsy tehiteny fa hoana ry zalahy ty tsy matory any an-trano ty de no ilay tsika menakavy de lay fakasitrana tsy any docteur manitra fa ho amin'ny mpitsabo rehetrarehetra eto Madagasikara de tolorana fakasitrahana tompoko isika menakavy tena niraisitsika mihitsy hoe atsonandro de andro atsonalina de alina le izy aizany manao vaccine ony misy ny atao hoe vaccinodrome ny vaccinodrome isaky ny faritra isaky ny district de misy voatokana avokoa iny matetika eny amin'ny toerana zay ahitana olona betsaka de isaky ny faritra mahafantatra azy raha ny eto Analamanga de ao amin'ny AGR be felatanana kianja maintso ery Analamahitsy ao amin'ny kianja Baria de ny any amin'ny Galaxy moa zany iny natokana ho an'ireo lay tompona andraikitra zay mifanerasera mivantana amin'zareo mpamatsy vola atsika reo ny CSB misy manao CSB misy manao le any akaikitsika rehetrarehetra any
Akasitrany ianao dokotera Antony an'izay fanazavana izay fa dia erika mahakasika an'ilay omaly nampy sady mamenatra enatra ho an'ny baolina kitra afrikana ny zavatra niseho omaly rehetra. Mbola be dia mbola nisy teo amin'ny 10 minitra teo miampy ny arrêt de jeu. Nisy fanazavana nomeny ve zany ao anatin'ny vendramelana hoe chrono ve sa mety hoe chrono ve no diso fanompoka izy na nisy diso misy kalaky lesy tao sanatria hoe misy kalaky ny zavatra ao anatin'le izy izay lesoka ray manimba ny baolina kitra afrikana. Ny faharoa dia ny hiram-pirenena Mauritaniana izay tsy nandeha mihitsy no ny hafarany izay zavatra isany tsy ny fahitana ny zavatra ohatran'ireny dia akatsika anatra ihany satria tamin'ny fotoanany fanaovany barea baolina farany tany Afrika dia tanyrazana malalina version courte ny tokony nandeha tamin'izay tadiditsika fa metany rehefa ny telo ny ala teo amin'le laharana mbola mitoy le izy amin'ny ankapobeny efa misy karazana convention atao ihany koa hoe version courte ny any amin'ny baolina fa tadiditsika ny baolina farany iny le version misy le andininy telo nandeha tamin'izay mitovitovy amin'ity any Mauritanie ity ihany. Miaraba ny Mairapenjy natratran'ity anniversairany eo koa Inaldzay dia Willy Vaza miaraba antsika rehetra. Zay joyeux anniversaire Naldzay iza dia ataotsika eto fotsiny dia ararao eo fotsiny mitondra gitara dia aloha tsy matatra besin'ny mara tsy ataotsika mivalana kosa aloha mandra-pioman'ny technician aloha zany dia mandra-pioman'ny aty ambony senina zany anao moa le fanao reny efa le pira mira le atao alefa azy ale atomboa izy hoe somamy sampy fa tsy maintsy ny olona matokotanany keo tsy maintsy miaramira amitsika tao ary somamy sangarerlaye idia volana ka ontsaontsa nefanaye ny olana manembona ny aminyaminaye nanatsy foina matsiaro ireo avanaye nona bateriteri banjeritserewe ny tananatsika velangina nada velangatinya fambola etonga indray androany ongotatelo itondra ny mami irongo tatele irongo finany tomatety piavika nefa ny olana kalasa ny saina miatefa ny olana alefaza ragatia nefany yani nanatsy foina isentoma pitainani veloma masina veloma rete veloma masina veloma ritina fanyalaye fafonya kivena fambola utuda indray androany rongo taterona ny soa itondra ny mami irongo tantely irongo vinany natemado nizambanitona asadomakivezaka azakivina verefinona andana miezaka mratiny midiny mami izenetidarina fa misy ny ambony sy ambany isanino marina izaniny iady tsy vita fa mbola itoy tsy mety tafita ramamoy foy ka raisony abinga raisony ely andraisa reo kinga
tsy maneritery andrava fanananao hamokatra fery. Laisse tonga tu as bon voyage. Maro ny olana. Mibandy akanao koa mo bon voyage. Eny efa ohatrany lasa maly eo foana moa fa tsy maninona moa zany fa amin'ny manaraka tsika mbola avendreo namana. Asivy lolondra ary. Ianao mitady olona tena mafy be. Ianao amin'ny mafia, ianao mitady olona tena kalabe. Iantoka sy ampirafia, ianao mitady olona feno fandeferana. Azahoana mampirafia, ianao mitady olona tena mafy be. Anaraka anao amin'ny kafia. Taty ianao mitonnatonana. Izao namaly moramora hoe. Any lavidavitra ndray mba mitady any angamba misy. Any lavidavitra ndray mba mitady any angamba misy. Tsy zao velively sampantsanya, tsy zao velively sampantsanya, tsy zao velively ny olona maharitra anao amin'izany. Manaraka gitara ty moa zany sika ho tantaraiko hoe tamin'ny fotoanany terena maleo teny ambony tamboho taloha dia narana tsenjery mahitsy ny hirana maleo sasasasany rehefa mahery aza koa zavatsy mba nampiaiky tamin'ny tarika maleo taloha dia le izy le manao le forotsak gonatsak ohatran'izao le izy rehefa manao leo mba eny ary tompokoa dia lambany ale. Inona moa tsy pahetin'ny rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizafa. Rehefa rehefa izy rehefa lasa olona sy hitanana lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelonina fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Vaovaobe! Andraminy Gino Icy. Zay zava-pisotro manaletaeta vita avy amin'ny dité naturel. Aruna, téléchargeable sur Google Play, achetez et vendez comme jamais auparavant. Vous avez un projet qui peut faire bouger les choses? N'attendez plus. Soumettez votre candidature sur startupper.totalenergie.com.